ia miaravatsika rehetra ny atokantrano zay manarakaizao fandaharan'izao ny tenako moa dia tsisy avarisarako tony menjanahary ho an'izay efa mahafantatra dia mpiady-hevitra ratsoratra masina tonga eto amin'ny plateau an'le devi zay androany miaraka amin'reto rahalahy mahafinaritra reto mavanafo amin'ny fivavahana dia na hoe isaorana an'Andriamanitra ao amin'ny akaviako moa zany zareo zao dia Fanir Stéphane Dadozy avy mpino katolika izy olotsotra hitondra ny heviny makasika ny ady-hevitra horesahana eto anio sy rahalahy Yehuda Makaby valy mandrainareo eto amin'izao plateau zao dia ny ady-hevitra anio moa zany ny tena marina tonga dia hovataniko amintsika ny tokantrano dia makasika ny bokin'ny Daniel toko 7 izay miresaka makasika ny fitopolo herinandro makasika ny zavatra maro ao anatin'ny finosiny zay dia iresadresaka makasika zay izy am'rahalahy ka araka ny fandaminana teto dia rahalahy Yehuda Makaby no tondra ny hevitra avy hatrany makasika an'io loha hevitra anankiray io zany sotra betsaka namana risara namme fitenenana ho anazy zany mikasika ny Daniel toko 7 dia mitondra ny toakevitro ny zavatra toanako zany dia hoe tsy manondro any Jesoa io Daniel toko 7 io fa olo-kafa dia aleo vakitsika mihitsy le izy satria sao dia manontany teninareo hoe ahoana sy ahoana le izy manomboka eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 720 Daniel toko 7 no vakiko ka aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voahan'ny teny anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny sy andriana dia 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory ary efa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina amin'ny Mesia ka tsy anana ary ny vahoaka amin'ny mpanjaka izay ho avy dia andravany tanàna sy ny fitoerana voatokana ary ny farany dia isy safotra ary hatramin'ny farany dia isy ady sy fandravana voatendry ary ny anorina fanekena herinandro ho amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra ratsadra sy ny fanatitra hafa amin'ny atsasaky ny herinandro ary ny elatry ny favetavetana no iavian'ny mpandrava fa fonganana voatendry izay hidin'ny mpandrava zay zany amin'ny ankapobeny no ho azavaina mikasika ny 70 herinandro izay lazainy eto dia lazain'ny mpaminany Daniel tsy hoe arabaky teny akoriny fa misy heviny le izy araky ny soratra masina zany hoe raha fitinina le izy dia ampitombona impito foana zany zay manome an'ilay 90 sy 700 taona le izy rehefa ampitombona impito ho azavaina amin'ny Tsiprieny moa inona mahatonga an'izay fa amin'ny ankapobeny zany ny zavatra lazainy eto dia ny 70 herinandro na ny 90 sy 700 taona dia milaza vanim-potoana 3 samihafa tsy mitovy ary ny Daniel toko 7 manomboka eo amin'ny 420 dia milaza Mesia anankiroa ny voalohany dia tonga ny 7 herinandro ary ny manaraka vonoina afaka 12 herinandro mikasika an'le hoe zavatra toanako dia hoe tsy milaza ny Jesoa io na Jesosy satria izy eto zao dia milaza hoe voaositra le izy raha manaraka ny famaritana ara-pamaritana tsotra fotsiny tsika ohatra zao raha mamaky ny testamenta vaovao hatramin'ny Matiko hatramin'ny Apokalipsia dia raha natao hoe voaositra dia tsisy nanositra Jesoa tao amin'ny testamenta vaovao zany hoe tsy miresaka anazy io raha ara-pamaritana satria ny Mesia na Kristy dia voaositra dia ny famaritana ny atao hoe Mesia zany dia fanosorana olona na zavatra amin'ny alalan'ny menaka voatokana ataon'ny mpaminany na ny mpisorona zay izy ny araky ny soratra masina raha jerenao amin'ny tantarany Jesoa nefa izay zavatra zay dia tsy tanteraka taminy tao anatin'ny testamenta vaovao zany hoe tsy miresaka voaositra tsy miresaka any Jesoa zany ny Daniel toko 7 manaraka an'izay dia miteny izy eo amin'ny vanim-potoana voalohany hatongavan'ny Mesia dia ny 7 herinandro ny 7 herinandro lazainy eo hoe ampitombona impito le izy dia manome 720 taona fantatsika tsara ny tantarany Jesoa fa 30 taona izy nanomboka ny asany
telo amin'ny telopolo taona mahery teo izy ny maty zany hoe tsy tafiditra ao anatin'ny zavatra lazain'ny Daniel toko fasivy izy fa latsaka be arany ao anatin'izay zavatra zay dia zany hoe raha ijeritsika zany ao amin'ny fiatomboany io anio zany rehefa aveo a dia tsisy ifandraisany mihitsy io manaraka an'izay zavatra zay ihany koa dia zao hoe ao anatin'ilay famaritana ny Daniel dia milaza izy hoe fanekena herinandro zany hoe raha mamaky ny testamenta vaovao tsika dia tsy tonga Jesosy nanao fanekena herinandro tamin'ny olona zany hoe tsy miresaka anazy ihany koa io ny tantaran'i Jesosy ao anatin'ny testamenta vaovao dia milaza hoe rehefa tonga izy dia maty dia mitsangana amin'ny andro fahatelo dia tsy miresaka an'izay koa io Daniel io zay zany izy amin'ny ankapobeny manaraka an'izay ao anatin'ny finoana Israely zany ny fahatongavan'ny Mesia dia tsy azo kajina na vinavinaina dia melo zany hoe raha mieritreritra ny amaky ny Daniel toko fasivy ianao zany ka manao kajy ny amin'ny fiaviany dia efa hors sujet zay na tsy miresaka anazy fa olona Mesia tsotra tonga teo amin'ny tantara zanak'Israely fotsiny ireo zay ngamba ny anjara fitenenako fa mbola ho azavaiko rehefa aveo ny manaraka ia makasitraka ny Yehuda Makabea ny fitenenana moa zany ao arinan'izay dia omena ny Stefany Tatozy indray ny setrany ia dia faly miarabantsika rehetra dia faly miarabany Sokresara faly miarabany namana Josafata ihany koa na Yehuda Makabea moa zany izay rahalahy mahafinaritra be ihany koa dia faly miarabantsika mpanaraka rehetra ihany koa moa zany any atokantrano any dia nisy izy antsika androany moa zany dia mahakasika an'io hoe Daniel 9 io zany hoe indrindrindra zany lay fitopolo herinandro ao amin'io Daniel 9 io zany dia misy voalaza zany raha vakiko lay soratra masina zany ao amin'ny Daniel 9 atombokitsika eo amin'ny andininy fa 420 dia zao no voalaza ao fitopolo herinandro no voatindry ho an'ny firenenao sy ilay tanànanao masina mba hampijanonana ny fanaovan-dratsy mba hampitsahatra ny fahotana mba hanaovana famelan-keloka mba hampiditra ny fahamarinana mandrakizay mba hanisy tombo-kaseny fahitana amampaminanina ary mba hanositra ilay masina indrindra makasika an'io zavatra atao ao anatin'ny fitopolo herinandro io zany no resahantsika zany androany dia misy zavatra maromaro moa zany no ny tany sain'ilay anjely ao anatin'io fahitana io ao anatin'io Daniel toko fahasivy io dia misy zay fitopolo herinandro zay moa araka lazainy teo zany no voatindry ho andreo firenena sy ny tanàna masin'ireo zany dia misy ery amin'ny farany ambany ery hoe mba hanositra ilay masina indrindra dia raha matetika tsika mahita ny ao amin'ny bokin'ny Daniel ao any amin'ny toko faharoa ny toko fahafito ny toko fahavalo ao amin'ny toko fahasivy io dia any amin'ny toko fahafito manome fahitana foana zany lay anjely fa eo ambanin'iny toko iny kosa eo amin'ny andiny manaraka eo zany dia azavainy lay anjely hoe inona ny lazainy zay fahitana zay nampitondrain'Andriamanitra anazy zay dia eo amin'io andiny fa 420 ny lazainy an'ilay fahitana zany makasika an'ilay fitopolo herinandro fa eo amin'ny andiny fa 520 sy eo amin'ny andininy fa 920 kosa no azavain'ilay anjely hoe ahoana ny fijijarany zay makasika an'izay fitopolo herinandro izay dia ato amin'ity 10 minitrako voalohany ity dia somary azavaiko fofotsy aloha makasika an'io fitopolo herinandro io dia aveo mbola mifandimidimo amin'ny telo moa zay sy rahalahy Josafata moa rehefa aveo miditra 10 minitra avy dia azavaiko manaraka indray makasika an'izay hoe ahoana ny fahatateran'izay fitopolo herinandro zay zany eo amin'ny andininy fa 520 sy ny fa 920 fa raha jerevantsika kely ny contexte namana Josafata moa teo ny teny hoe tsisy idiran'ny Jesosy io izy Jesosy arozy izy tsy voahositra dia ao amin'ny 10 minitra manaraka ho azavaintsika araka soratra masina fa Jesosy tena voahositra mihitsy araka ny voalazany io fa aminanina ao amin'ny Daniel toko fahasivy io dia raha mijeritsika eny amin'ny andininy voalohany
ao amin'io a Daniela toko fasivy io a de zao ny voalaza ny andininy voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany Darius zanaka lainy Artaxerxes sady taranaka Mediana fonony izy a mpanjaka tamin'ny fanjakan'ny Kaldiana eo amin'ny andininy faharoa eny tamin'ny taona voalohany nanjakany Darius izao Daniela nandinika ozy izy tamin'ny famakiana soratra masina ny isa-taona izay nambaran'ny Tompo tamin'ny Jeremia mpaminany zany hoe raha contexte zany mijerevana dia tamin'ny fotoana zany a taona voalohany a nanjakany Darius io a ilay Mediana io a no nahazony Daniel zany a antia fahitana makasika ny fitopolo herinandro ity de raha mijery motsika raha araka ny recherche natao moa hoe tamin'ny noviny zay taona voalohany a zay nanjakany Darius izay le Meda izay a dia nanodidina ny taona zany hoe talohan'i Jesosy Kristy zany dia nanodidina ny taona raha jerevantsika ilay izy tamin'ny moins 539 na 538 talohan'ny Jesosy Kristy zany zay raha avadika moa zany eo amin'ny taona amin'ny calendrier hébraïque dia manodidina ny taona 3222 zay zany nahitany Daniel anzay fahitana izay mila jerevantsika manko zay daty zay hoe oviny zay daty zay mba hitantsika ny kajy rehefa avy eo rehefa amin'ny 10 minitra manaraka hoe ahoana zany ny fanomboan'io ovina nanomboka i 70 herinandro io ary ny farana ovina io 70 herinandro io satria mpandinika soratra masina rehetra manko dia malala fa ny ray andro ara-paminanina eto de kotina ray taona zany raha araka ny soratra masina zany amin'ny ara-paminanina de ho jerevantsika avy eo zany manomboka ovina ary mifarana ovina eo sotra tompoko so anjarako ndray zany zao no miteny somary gaga kely am'le resaka dika teny vakinao teo mikasika ny Daniel toko fasivy andiny voalohany amaky ny dika kely samy dika teny no vakitsika Daniel toko fasivy andiny voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany Darius zanaky Aserosy avy amin'ny taranaky Mediana zay nampanjakaina tamin'ny fanjakany Kaldiana de tamin'ny taona voalohany nanjakany zao Daniel nalala amin'ny boky nisan'ny taona nafantaran'ny tenin'ny Adonai an Jeremia mpaminany izay taperan'ny 70 taona afoanan'ny Jerusalema zany hoe tsisy resaka Artaxerxes eo ao anatin'le resaka itokely am'le fanazavana nataoko teo mikasika an'le resaka hoe nanoana hoe tsy voaositra araka ny voalazan'ny soratra masina i Jesosy na Yesoa satria raha araka ny soratra masina dia ny mpanjaka na mpisorona na mpaminany no sorana amin'ny alalan'ny menaka voatokana zay mpaminany na ny mpisorona no manao anazy hitatsika zany ohatra zao rehefa ndeha hanositra any Davida ho mpanjaka zao i Adonai dia milaza an'izao izy ohatra zao amin'ny Salamo 9:20 andiny fa roapolo de milaza an'izao hoe efa nahita ny Davida mpanompo aho ny dilo iloko voatokako na hoe masina no nanisorana azy de ahoana ny fatateran'izay eo amin'ny teo amin'ny fiainan'ny Davida dia jerentsika ohatra zao ny eo amin'ny Samuel voalohany toko 2:40 andiny 7:20 dia voalaza ohatra hoe ary Samuel nandray ny tandroka feny dilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahy ary ny fanany Adonai de nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny zany hoe ny fanosorana hitatsika araka ny soratra masina zany de misy arabaky teny mihitsy le fanosorana tamin'ny dilo masina ary rehefa avy eo nisy ny firotsahan'ny fana masina ary ny matetika ao anatin'ny soratra masina raha mandinika tsika de ny olona vita fanosorana arabaky teny tsisy adihevitra mihitsy no mamesiana azy fa raha vao tsy mandalo an'io ianao de nafiry taona ary ianao de lasa olana sy adihevitra be foana tiarina ny resaka mikasika anazy zay zany le hoe ara-pamaritana tsotra fotsiny de tsy tafiditra izy hoe voaositra araka ny voalaza ny soratra masina andaotsika hijery kajy ny tenina manadadozy teo mikasika ny hoe tamin'ny andron'ny Darius no nahazo an'ilay faminaniana i Daniel dia nanomboka moins 539 na moins 540 moa zany raha boriborina le izy de ny fitopolo herinandro ampitombona iny fito le nteneniko teo 700 taona de jereo nge alaivo manao kajy kely fotsiny tsika hoe moins 539 plus 490
dia manome moins 49 zany hoe tsy tafatotona amin'ny année 0 zay misy ny tantarany soa lay fitopolo herinandro resahany Daniel leto zany hoe ara-pamaritana tsy voaositra izy ao anaty kajy matematika io tsy tafiditra izy satria année 0 mbola misy 50 taona be zao no mikasika ny no elanelan'le izy dia amin'ny narakady zany naraky ny famaritana dia tsy tafiditra ao anatin'le izy mikasika an'izay any resaka teo mizara vanim-potoana telo samihafa ny Daniel toko fasivy de ho jerentsika ohatra zao ny Mesia tonga afaka fito herinandro satria zao zavatra voasoratra ao amin'ny Daniel toko sivy andininy faefatra amby roapolo de zao le voasoratra hoe fitopolo herinandro voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao voatokana natapaka fahadisoana sy hanampina ny fahotana anao fanavotana no mieliko sy apiditra famarinana mandrakizay ary nisy tobo-kasian'ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra io koa zao de samy hafa le dika tentsika rahalahy de aoka ho fantatra ao so azonao fa hatramin'ny voan'ny teny voalaza ao fa tsy didy anavaozana sy anamboarana any Jerosalema ka hatramin'ny Mesia-ndrina dia fito herinandro zany ao anatin'le fito herinandro zany dia tonga le Mesia voalohany ho azavaiko io rehefa amin'ny anjara-potoanako manaraka rehefa avy eo fa zay fotsiny zany tiako tenena hoe ikady zany tsika hoe misy Mesia anankiroa miara-tonga ao dia Mesia tonga fito herinandro sy ny Mesia ho vonoina afaka 12 herinandro fa meko andrala aloha zany fotoana fa tapitra ny anahy mankasitraka ny namana Josafata any moa zay amin'izay fandrosonany toakeviny izay fa ozy izy tena mpiandohana hoe tsisy idirany Artaxerxes le izy amin'ilay resaka dikateny zany ny ao amin'ny dikateny fotsiny ngamany misy milaza Asirus de misy milaza Artaxerxes olona ray ihany zany reo ohatra ny anarako zao Faniry Stéphane Dadozy ny sasany miantso ana Dadozy ny sasany miantso ana Faniry fa za olona anankiray ihany zany zay aloha zany voalohany indrindra de le sujet antsika androany moa zany makasika an'ity hoe fitopolo herinandro ao amin'ny Daniel toko fasivy ity de hoe iza zany lay voaositra lazain'ny soratra masina ao amin'io Daniel toko fasivy io zay zany ny tena sujet antsika eto aloha zany de oka zany tsika mba tsy hors sujet nefa na izany ary de somary valiko kely an'ilay teninao hoe famaritana an'ilay hoe voaositra moa zany satria zay moa zany midika an'ilay hoe Mesia hoe voaositra de nanazava moa izy teo zany araka ny famaritana nomeny nefa raha mijery tsika zao raha mijery zao tsika amin'ny Cyrus zao zay mpanjakan'ny Persa nge iza tsy haiko na afaka mameno aveo hoe iza ny mpaminany nanositra ny Cyrus fa Cyrus nge zao tsy nisorana hoe menaka izy na ohatra zany fa Andriamanitra mihitsy no nisafidy anazy mba ho Mesia an'Andriamanitra izy zany hoe ho voaositra Andriamanitra tsy hoe za akory mamorona na hoe kristianina mamorona fa afaka mamaky tsika ao amin'ny Isaia ny any amin'ny toko fa 5:1 voalohany de afaka ahitantsika an'izay zany hoe Cyrus zao atsony soratra masina hoe atson'Andriamanitra hoe voaositra Mesia nefa tsy nisy nonositra menaka amin'ny vatana anazy fa Andriamanitra no nisafidy anazy de araka tenako teo mbola zavaiko rehefa avy eo moa hoe ahoana raha ny mahavoaositra any Jesoa fa ny sujet antsika moa zany zao mbola makasika an'ilay fitopolo herinandro moa zany de efa vakiko teo moa zany le soratra masina hoe fitopolo herinandro zany no voafetra ho an'ireo firenen'ny Israely reo sy ireo vahoaka ireo moa zany hoe ny tanànany masina moa zany de tsika zany mila mamme zany tsika androany hoe manomboka oviana ary zany nanomboka ity fitopolo herinandro ity ary mifarana ovina rahalahy Josafata moa teo ny teny hoe io raha tsy tonga any amin'ny année 0 akory izy raha raisina tsy haiko ny lazainy teo manomboka amin'le taona izay nazahoany Daniel faminaniana zany hoe ny taona moins 539 moa zany fa le faminaniana nge rahalahy Josafata nge tsy niteny nge soratra masina hoe manomboka eo any ahitany azony Daniel le faminaniana manomboka lay compte amin'le fitopolo herinandro fa raha miteny zany hoe le anjely any manazava an'le fahitanao meny eo amin'ny 5:20 zany hoe raha nameny le fahitana izy eo amin'ny 5:20 makasika le fitopolo herinandro de azavainy kosa ny fitsinjaran'ilay fahitana eo amin'ny 5 manaraka hoe mamme zany izy hoe eto ny atoboan'ity de ahoana ny voalazany ao
zao ny voalazany eo amin'ny Daniela toko fasivy ny andininy fa 5 zany ovakitsika hoe aoka ho fantatrao zany hoe tsika rehetra zay mieno an'ity zany aoka ho fantatritsika zany fa zao nlazain'ilay anjely fanazavana ilay fahitana aoka ho fantatrao sy ho azonao ary fa hatramin'ny voan'ny teny anankiray izay nampanorona indray an Jerusalema ka hatramin'ny voaositra anankiray mifolohan'ny anankiray dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro dia aorina indray izy mba ny kianja sy ny tamboa manodidina amin'ny andro mampahory eto zany le anjely dia miteny mazava tsara hoe ny etomboan'le 7 herinandro ge satria le 7 herinandro moa dia mizara anankitelo moa io ao anatin'io soratra masina io zany hoe misy 7 herinandro ao voalohany ary misy ao 12 herinandro ao ary ny faran'izay dia ny herinandro farany zay mamela izy 70 herinandro araka ny teneniko teo hoe 7 herinandro moa raha-paminanina dia mamea 7 taona satria ny ray andro mihira ray taona dia fitsinjaran'le izy zany mizara teny le izy 7 herinandro 12 herinandro ary herinandro zay no mamea 70 dia ny etomboan'le izy zany hoe le 7 herinandro sy 12 herinandro dia ahoana izy hatramin'ny voan'ny teny anankiray ampanorenana indray any Jerusalema dia misy inona izy zany hoe manomboka amin'ny teny voan'le teny zany ampanorenana indray an Jerusalema io dia misy 7 herinandro sy 12 herinandro zay zany le anankiroa zany zay dia mila jerevantsika zany hoe le izy zany tsy eo amin'le -539 nahazony Daniela an'le faminanina le fahitana manomboka le izy fa manomboka amin'ny ivoany io teny io manomboka lay 70 herinandro misaotra tompoko anjarako ndray zao miteny mikasika ny ijerentsika kely fa iverina kely eo amin'ny resaka Sirosy za hoe araka ny voalaza mpaminany aloha Sirosy dia voaositra araka ny voalazany mpaminany Isaia ao amin'ny toko fa 7 zany hoe voaositra izy fa ao anatin'ny soratra masina na ny mpanjaka ny hafa firenena arany dia hosorana ihany koa hitantsika zany ohatra zao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7 andiny fa 5 sy fa 9 dia zao zavatra hosoratra ao fa io adonay taminy mandehana miverina aminalehanao any amin'ny efitra Damaskosy ary raha mbiany ianao dia hosory Azaela mpanjaka ny Siria dia toizako ihany ary Jeo zanaky Nimsia dia hosory mpanjaka ny Israela ary Elisa zanaky Safata avy any Belameola dia hosory ho mpaminany andimby ianao zany hoe ny baiboly kory tsy isaky mihetsika rehefa anina dia ho tantarany amin'ny Tsipriany le izy fa ny mpaminany rehefa miteny satria tsika manaraka ny zavatra voasoratra dia mino mpaminany tsika dia ho ambiny efa miteny mpaminany Isaia hoe ao amin'ny toko fa 5 andiny voalohany dia milaza an'izao izy hoe izao no lazainy Adonay amin'ny voaosiny dia Kirosy efa miteny zany Isaia hoe voaositra izy tena mazava be mihitsy hoe voaositra izy dia voaositra izy manaraka an'izany dia verina kely ao amin'ilay verina kely ao amin'ilay 7 herinandro za le 7 herinandro eo zany raha jerena ao anatin'ny hoe iza nanomboka oviana le izy hatramin'ny voan'ny teny dia hatramin'ny voan'ny teny ka hatramin'ny fahatongavan'le Mesia dia misy 7 herinandro dia ny 7 herinandro tonga dia teneniko hoe manomboka eo amin'ny -587 no nivoaka ny teny tamin'ny andro ny Jeremia mpaminany satria dadozy teo nilaza mihitsy teo hoe nandinika amin'ny boky ny faminaniny i Jeremia i Daniel ary nisy fotoany i Daniel dia nandefa ny taratasy mikasika ny faminaniny nakany Babilôna mihitsy ny voasoratra anatin'ny soratra masina zay dia io dia mifanitsy tamin'ny nanjakany Zedekia dia manomboka eo zany raha ohatra hoe 7 herinandro manomboka dia 7 ampiana 7 manome 7 dia 7 teo amin'ny voan'ny teny -587 plus 49 dia mamea -538 dia fantatritsika tsara amin'ny ankapobeny hoe iza ilay voaositra tonga eo fa i Kirosy no tonga eo
rehefa tatio arino namea namoaka didy a namoaka ny tairany fanahany adona izy a de nanatateraka ny teny Jeremia mpaminany voasoratra ao anatin'ny soratra masina koa zay hoe nandefa ny zanak'Israely ny jiosy a verina hoany a Jerosalema anamboatra ny tempoly a amoaka ny babo a sy sisa rehefa aveo moa de hoentiko ny andininy soratra masina hoe fa maninona niainga teo amin'ny moins 587 tsika no niainga fa teo mihitsy ny teny zay nampilazaina any Jeremia zay ny amin'ny kapbe fa tsy maninona de mahafinaritra moa rehefa satria zay daty zay mihitsy manko ny tiako hoeny satria miteny mazava tsara manko ilay anjely hoe 70 herinandro zany le izy zany hoe 70 herinandro mivoafetra ho an'ilay fireneny Israely sy ny tanàna masin'izy ireo fotoana voafetra zany io 70 herinandro araka teneniko teo 70 herinandro ara-pananina mihira 700 taona de zay mila jerevana an'le contexte an'le izy namana Josafata satria nahoana satria le fahitana nomelilay anjely an Daniel eto ngeka efa tamin'ny taona moins 539 hoe ary niarana anaiky an'izay tsika tamin'ny taona voalohany nanjakany Darus ianao moa teo ny teny manodidina 500 moins 540 izy ianao moins 540 izy ianao na moins 539 ekeko zay de jerevo tsara le contexte an'le izy am'zany moins 586 teneninao zany ngia 587 teneninao zany mbola tsy azony Daniel akory mbola tsisy fahitana tonga akory narany de ahoana le fahitana ary zany mbola au futur zao manko ny lazainy manko ato 70 herinandro voatendro an'ny firenenao sy ny tanànanao masina de mba haninona ozy izy le izy mba hampijanonana ny fanaovan-dratsy mba hampitsarana ny fahotana sy ny sisa mba hansorana ilay masina indrindra zany hoe zavatra ho avy zany le izy ao arinan'ilay nanomezan'ilay anjely an'ilay fahitana tamin'ny taona firy tamin'ny taona moins 539 ka ahoana indray rehefa maka ny fanomboan'le izy ianao de ahembotra ao arian'ny taona mbola tsy nisin'le fahitana akory le izy any moins 587 ozy ianao zany hoe eo aloha zany de efa tsy mitombona le izy de miteny mazava tsara le izy manome repera lay anjely hoe amin'ny novina no hanomboan'ilay 70 herinandro zany hoe le 7 herinandro voalohany moa zany sy le 12 herinandro sy lay herinandro farany de zao no lazainy hoe atramin'ny voan'ny teny anankiray ampanorenana indray any Jerosalema efa isorako melosady moa ianao satria ny teny moa ianao teo hoe rehefa aveo omenao no andiny soratra masina milaza ny fanomboan'izay 70 herinandro zay zany hoe mba ilaiko mihitsy zany namana Josafata aveo mame an'izay hoe raha raisitsika zany le izy totsika hoe moins an'izay 787 zay no nanomboan'le izy nanomboan'le 70 herinandro zany araka ny eo any andiny fefatra amby roapolo de mifarana oviana koa sarany io ry namana Josafata io 70 herinandro io rehefa aveo meonao ilazany makasika izay fa raha jerevantsika kosa ny anjaraka zany hoe nanomboka oviana kosa ary zany ny de jerevantsika zany hoe tamin'ny oviana no nivoany io teny ampanorenana ny Jerosalema io zany de zay zany no jerevantsika satria rehefa reto vahoaka jiosy reto manko rehefa baby tany Babilôna de baby tany adrina 70 taona manko ry zareo araka le faminen'ny Jeremia zay nydinian'ny Daniel teny amin'ny andinina faharoa zany hoe ao amin'io Daniel toko fasiviny andininy faharoa io zany hoe raha mijery ny fahababony reto Israely reto tsika de nanomboka baby voalohany reo tamin'ny taona moins 606 talohan'ny Jesosy Kristy zany hoe raha moins 606 zany mibaby voalohany zareo de ny faran'izay zany fahababony zay plus an'ilay 70 taona araka ny nolazainy Jeremia eo manomboka hitan'ilay fahitana de netomboan'le teny kosa ary zany amin'ny fotoana ohatrany ahoana satria raha mijery moa tsika zao de le sirosy le voalaza voaositra teo am'izay moa adiniko moa nolaza anazy hoe le sujet atsika makasika ny Daniel 9 fa tsy makasika ny hoe sirosy na hoe ohatra zany fa noetiko namalina le teo moa zany izy teo de oviana ary zany nanomboka mivoaka le teny sirosy zao na ame teny voalohany
namoaka andreo vahoaka Israely tamin'ny fahababony zareo zany fa avy eo nisy mpanjaka maromaro nanome an'izay teny zay koa zany hoe décret moa zany mbola idirantsika avy eo moa hoe inona tokoa zany lay teny zay davara moa izy amin'ny teny hébreu moa ao anatin'ilay dika teny ao anatin'ny nanoratana an'ilay soratra masina mbola jerevantsika avy eo moa zany lay izy fa raha mijery nanomboan'io fitopolo herinandro io zany de afaka mamakitsika jerevantsika any amin'ny ny taona aloha zany tonga de meko aloha zany ny taona atao aminah aloha zany moins 555 avant Jésus-Christ zany le izy zay zany lohany ana no nanomboan'izay fotoana akany koa moa fa kely fa tonga de omeko moa ny soratra masina ny milazany zay moa de ao amin'ny Néhémie toko faharoa ngambany izy teo no milaza an'izay nanomboan'izay nanomoana an'izay teny zay zany hoe sady amaliko an'le teny namana Josafata moa zany tsy tonga gatranty amin'ny année 0 heure le izy de ataovy compte manomboka ny moins 555 io miampy an'ilay 490 fa tena tonga tany amin'ny fotoanan Jesosy Kristy an'izay de avy eo ndray tohizako le isa tapitra ny lerako de moa zany teny hoe ijery ny fito herinandro itsika de namea daty ateo hoe moins 587 ny de hiverina kely fa hoazavaiko rehefa avy eo hoe Daniel de nandinika ny boky faminan'iny Jérémie vakitsika ohatra zao ao amin'ny Jérémie toko fa 7 andiny voalohany de zao zavatra teny voalaza hoe ary zao no fitenin'ny taratasy zay nampitondrainy Jérémie mpaminany avy tany Jerusalema ho an'ny sisa amin'ny olona voababy sy ho ampisorona sy mpaminany ary mivahoaka rehetra zay nobabon'ny Nebokadnezara ka netiny avy tany Jerusalema ho an'ny Babylone nandefa taratasy zany Jérémie de iverenatsika le Daniel toko fa 7 andininy faharoa tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel nalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantaran'ny teny Adonai an'i Jérémie mpaminany zay ataperan'ny fitopolo taona tamin'ny fahafoanan'i Jerusalema i Jérémie zany lay namoaka an'le teny araka ny soratra masina antonga jerentsika hoe inona le teny ny tenen'ny Jérémie de hitatsika zany ohatra zao ao amin'ny Jérémie toko fa 2 andiny voalohany de zao zavatra voalaza zao ary zao ny teny zay le davara tonga tamin'ny Jérémie avy tamin'ny Adonai tamin'ny taona fahafolo nanjakany Zedekia mpanjakany Joda de tamin'ny taona 70 nanjakany Nebokadnezara ovina moa nanomboka nanjaka Zedekia dia moins 597 ny teny eto voalaza hoe izao ny teny tonga tamin'ny Jérémia avy tamin'ny Adonai tamin'ny taona fahafolo nanjakany Zedekia moins 597 plus 10 dia manome moins 587 i Jérémia de milaza zavatra anankiroa Jérémia toko fa 5 telopolo raiky amin'ny telopolo roa amin'ny telopolo de milaza ny teny mifanamboarana any Jerusalema fanamboarana iverenan'ny zanak'Israely any amin'ny tany zay nisy anazy avy any Babylone de donc jerentsika ohatra zay mikasika an'izay teny zay de teneniko le izy hoe moins 587 zany le izy raha nampifanalantsika miainga tamin'ny nanjakany nandrakan'ny Zedekia teo de moins 587 de io no natao hoe fito herinandro 7 x 7 49 dia moins 587 plus 49 manome moins 538 mitotona tsara ny fahatongavany Sirosy zay lazainy Isaia mpaminany 45 hoe voaosiny ary raha jerentsika raha mikasika an'izay zavatra jery tsara hoe anamboarana ny Jerusalema satria zao zavatra voalaza hoe aoko fantatra so azonao fa hatramin'ny voahan'ny teny anavaozana sy anamboarana ny Jerusalema ka hatramin'ny Mesia mpitarika dia fito herinandro de iza le Mesia mpitarika jerentsika ao amin'ny Isaia 4:7 Isaia 4:7 andininy fa 7 ary milaza mikirosy izy hoe izy no mpiandriondroka ka izay sitrako rehetra de ho tanterahany ary izy ianao amin'ny Jerusalema hoe atsangana ianao ary amin'ny tempolo hoe aorina indray ianao
tsy mitovy ve zay zavatra zay ao anatin'ny zavatra lazain'ny Jeremia milaza ny teny anamboarana any Jerosalema. Mila fantatika tsara ao anatin'ny kolotsaina lova tsofina ambava dia 200 taona na 100 taona mahery Isaia de efa naminany ny amin'ny fiaviany Kirosy zay mampaminany anazy de efa fatany hoe io le anangana any Jerosalema. Hojerentsika amin'ny soratra masina eo koa mantsy mikasika ny hoe marina ve zay sadiso fa zay aloha ny anjara-potoanako zany de mieko any namana dadozy le izy. Efa hitantsika zay ny 7 herinandro zany zao hoe miainga eo amin'ny 587 ny teo amin'ny fafolo taona nanjakany Zedekia ny katsitsika anazy. Tsy haiko hoe tseny rahalahy Josafata tsara ve le zavatra ny lazaiko teo na hoe modiny fanina le izy fa zay ho any mila jerevana ny contexte eo amin'ilay fahitana na le faminaniny fa ny nazonan'le fahitana ho efa taty moins 539 tiako valinao zany zay avy eo nazonan'le fahitana efa taty erina moins 539 nahoana le izy ny aembotrao any amin'ny moins 587 zay mbola tsy nisy ny zavatra lazain'ny Jeremia faminanina ny lazain'ny Jeremia fa le zavatra le davara moa mbola resantsika eo moa izy hoe inona le davara fa raha mijery an'le dika teny mako de le davara mako sady midika teny no midika baiko ihany koa ary zay mihitsy ny lazain'le ao amin'le faminaniny ao amin'ny fahitana ao amin'ny Daniel toko fasivy hoe amin'ny fotoana ivoan'ny teny le davara zany io amin'ny fotoana ivoan'ny teny anorenina indray any Jerosalema zany hoe misy baiko mandeha zany eo misy baiko zany eo hoe mandana ahorony an'izay Jerosalema. Le fahitana zany tsy hoe amin'ny fotoana ivoan'ny teny anorenana indray any tempoly na hoe ampodina indray andreo vahoaka Israely fa ahoana izy le fahitana amin'ny fotoana ivoan'ny ilay davara anankiray le baiko anorenana indray any Jerosalema. De toizako zany le fanazavako teo raha efa niteny za hoe nanomboka tamin'ny moins 555 ny voan'io teny io baiko io nandeha naniraka andreo vahoaka jiosy reo andeha hanorona ny Jerosalema. De mamaky tsika ao amin'ny Nehemia toko faharoa ny andininy voalohany ao amin'ny Nehemia toko faharoa ny andininy voalohany de milaza toy izao tamin'ny volana Nisana taona faharoapolo nanjakany Artaxerxesa mpanjaka raha ilay efamby amin'ny fotoana tokony androsoko ny divay iny aho de niraisiko ny divay ka natoloko ny mpanjaka de tonga de toizantsika any amin'ny andininy fahafito fa mbola nytenenako indray ny mpanjaka hoe raha sitraka ao renjenia manjaka dia aoka mba anomena taratasy aho ho an'ireo gouverneur any andafiny andrefa nohon'ny Efrata mba amelanay andeha mandra-patongako any Joda aoka mba omena taratasy anankiray afa koa aho ho any Asafa mpitandrina ny alam-panjaka mba anomezana hazo atao sakamandiby amin'ny varavaran'ny tanàna mimanda manolona ny tempoly sy atao manda ny tanàna ary amin'ny trano ipetrahako dia nome mpanjaka ahy zany fa momba ahy ny tanany lay Andriamanitro de mitomo moa zany lay vaky teny moa zany eo de ato amin'ity ao amin'ny lazaiko teo iny tamin'ny fotoana io zany tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artaxerxesa zany nanomezany Artaxerxesa an'izay baiko zay naniraka andreo olon'ireo nafahany nandeha nanamboatra ny tanànan'ny Jerosalema araka ny vakitsika teo araka ny lazan'ilay fahitana zay nolazainy nolazay le anjely tamin'ny Daniela zany hoe ilay davara zany ilay baiko dia nosoratan'le mpanjaka tao anatin'ilay taratasy araka ny vakitsika teo nafahan'ireo mponireo nody nandeha nanamboatra an'ilay tanànan'ny Jerosalema. Mahita ohatra zany manko tsika zao any amin'ny Estera ny any amin'ny toko voalohany ny andininy fahasivy amby folo de misy karazana davara be da be manko ny dikany davara io manko tsy hoe teny any fa midika baiko mihitsy ary le davara raha ny akabetsahany ao anatin'ny soratra masina. Misy ohatr' zany koa zao baiko nomena ihany koa zao ny Estera toko voalohany ny andininy fahasivy amby folo mitovy amin'io mihitsy le davara dia nadika tamin'ny taratasy
satria baiko manko le izy zany hoe ohatrany hoe ordre zany décret moa ny tena filazan'ny olona anazy zany hoe le décret zany na le baiko zany a nisoratana taratasy nafahany izy ireo a dia nanamboatran'ny Jérusalem zay zany ny fahatanteran'le farinany amin'ny voan'ny teny ampandrenana indray any Jérusalem oviana io teny io mivoaka na io davary io mivoaka tamin'ny taona moins 455 avant Jésus-Christ zay zany voan'le izy de manao compte an'izay tsika hoe raha taona moins 455 avant Jésus-Christ zay zany raha miampy an'ilay 7 taona zany zay araky ny voalazan'ilay 7 herinandro amin'ny Daniel 7 ny andininy fa 7 de mifarana oviny zay araka le tenin'ny Josaphat tsy tody any amin'ny ne 0 ary le izy fa tena mihoatra ary zany satria mifarana raha isaitsika io zany de mifarana plus 36 après Jésus-Christ zay zany ny lay 7 herinandro moins 455 hatramin'ny 36 après Jésus-Christ zay le 7 herinandro zany sotra tompoko ovaliko le resaka teny le hoe fahitana ozy izy ianao ny voasoratra aloha tsy miresaka fahitana ihany fa miresaka faminaniana koa amin'ny Daniel fa mifanotaniko de ovalinao fotsiny rehefa aveo hoe le davara resany eto nge ka teniny Adonay fa tsy tenin'olombelona le tanterahany hoporofoko le izy rehefa aveo ahoana moa zany no nandiniany Daniel ny zavatra tenen'ny Artaxerxes any ariny zay efa maty izy nodiniany rehefa aveo hoe hodiniany ahoana fa jere tsara nge zao ny zavatra voasoratra eo amin'ny Daniel Daniel 7:7 7 herinandro ny voatendro amin'ny firenenao sy ny tanànanao masina atapaka fahadisoana sy anampina fahotana ary anavotana no ny eloko sy apiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tomboka sy ny fahitana lay nyteneninao faapiko amin'ny voasoratra sy ny faminanina sy anositra izay masina indrindra miveriny tsika eo amin'le zavatra dinian'ny Daniel tsy mandinika ny zavatra navoakany Artaxerxes zay efa tsy teo tsony izy fa ny bokyny Daniel zay nalefa ny Jérémie 7:20 no dinian'ny Daniel 2:2 milaza hoe tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel nalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarana ny tenin'ny Adonay any Jérémie tenin'ny Adonay le izy tsy tenin'ny mpanjaka le izy tsy tenin'olona le izy fa tenin'ny Adonay de donc jerentsika hoe mikasika an'izay zavatra zay fa kitsika ohatra ny zavatra voalazan'ny soratra masina fotsiny ao amin'ny tantara faharoa 4:30 manomboka eo amin'ny 20 de milaza ohatr'izao ary ny olona sisa tsy mahatsapatra nentina ho baby tamin'ny Babilôna ka tonga mpanompo azy sy ny zanany rehetra mba mimpanjaka ny Persia hanatanterahana ny tenin'ny Adonay na ampilazaina ny Jérémie verina le izy teo hoe Jérémie tenin'ny Adonay zay nilazaina tamin'ny Jérémie no dinian'ny Daniel mandra mpanjaka ny Persia iza le voaositra eo Kirosy marapatonga ny Kirosy anatanterahany tenin'ny Adonay nampilazaina ny Jérémie mandra-panonotra ny tany sabatany fa tamin'ny andro rehetra zay nafoanany de nitsahatra ny tany mba hanonotra ny sabatany mandra-patapitry ny 70 taona toy de izay zany amin'ny ankapobeny izy hoe mitombona tsara le kajy hoe manomboka moins 587 plus 49 fito herinandro moins 538 tonga Kirosy araky ny kajy araky ny soratra masina mitombona le izy fa ny fanotaniko zany de teneniko hoe amin'ny dadoza avaiza aloha zany le moins 555 izy teo araky ny soratra masina ve io sa taiza nahitanao an'io taona io fa ny anazy zao ny raisiko teo hoe tamin'ny andron'ny Zedekia moins 587 tamin'ny taona fahafolo nanjakan'ny Zedekia no tonga tamin'ny Jérémia le teny nilazana anorenana ny Jérusalem de tonga Kirosy anorona ny Jérusalem avaiza io 455 satria mahita daty be de be za de fantanina manaraka de hoe le davara tenenina hoe zany nya tenin'olona zay mbola tsy hitany sy mbola tsy any mbola tsy nanjaka akory ny diniany manaraka zany le 7 herinandro iny ianao iza le Messia tonga afaka 7 herinandro lazain'ny Daniel satria zay mivoasoratra ao anatin'le izy mantsy tsy resahanao mihitsiny hoe meko anao ny fotoanako hoe iza le Messia tonga afaka 7 herinandro de le davary io manino Daniel ndeha andinika zavatra mbola tsy nanjaka sy mbola tsy fantatra de hodonia fa faminanina tenin'ny Adonay ny menan'ny Jérémie ny dinian'ny Daniel ny tanterahany Kirosy
zay ny anazy misaotra betsaka ny rahalahy Josafata moa zany tsy haiko hoe eto zany zay efa tonga saina hoe ary le faminaninana le fahitanao ny Daniela toko fa 6 mihitsy zany a manomboka amin'ny andininy voalohany a hatrany amin'ny andininy farany mihitsy zany a no tsy azony rahalahy Josafata raha izany tsy haiko na modinao fanina le izy na tianao afangaro am'le faminaniny Jeremia mihitsy le izy a mba hanodikodonanao an'le resaka satria lasa tsy mifantoka tamin'ilay 70 herinandro ilay tsika fa lasa niembitra nakany amin'ny tantara zay tsisy idoran'ilay a faminanina ao amin'ny Daniel toko fa 5 ka wazavay kely fotoana fo moa zany le makasika le faminanina zao le izy na rahalahy Josafata averiko foana hoe nahitana le nanomezana le faminanina na le fahitana tamin'ny taona -539 de tamin'ny fotoana io -539 io Daniel nandinika an'ilay faminaniny Jeremia zay voalaza ao amin'ny toko fa 5 sy ny toko fa 7 inona moa le faminanina ataon'ny Jeremia de makasika an'ilay efa nilazaiko teo izy hoe mababo an'ireo vahoaka ireo tamin'ny Babilôna mandritra ny 70 taona zay zany le izy efa nazavaika nomboka tamin'ny novina mibabo zareo babo voalohany zareo tamin'ny -606 ary mifarana nanodidina an'io -539 io ary zay mahatonga ny Daniel mandinika an'le faminaniny Jeremia satria efa tokony ho tapitra nge le faminanina mamlazainy Jeremia any an'le Jeremia toko fa 5 ya tokony tapitra izy nefa nya zareo mbola babo any foana mbola tsy mody any zareo zay mahatonga anazy mandinika an'ilay faminaniny zany hoe raha le faminaniny Jeremia zany raha la Josafata de tokony ho tapitra manodidina an'io fotoana nandiniany Daniel an'io faminanina io de eo ampandiniana an'izay satria fantatry Daniel tsara fa noho ny fahotany reo vahoaka reo any natonga anazy babo tany Babilôna nandritra amin'ny 70 taona zay moa voalazany tany amin'ny bokon'ny Jeremia de jerevy tsara fa kio tsara manomboka eo amin'ny andininy faha-efatra hatrany amin'ny andininy fa 20 ngambany izy teo de eo an'izay Daniel miaiky an'le fahotany sy ny fahotan'ny vahoaka Israely eo ampiekena fahotany an'izay Daniel zany miaiky zany izy fampanota izy Daniel na de isany mba azo lasaina olo-marina ary manoloana an'ireo vahoaka ireo de sy ny fahotan'ny vahoaka Israely eo ampiekena fahotany izy no nipotra taminy an'izay ilay anjely eo amin'ny andinina faha 20 ahoana ozy izy mbola nyteny eo mivavaka sady niaiky mifahotako mampahotany vahoaka Israely mpiray firenena amiko ary nametraky fofonako eo anatrehana ny tompo Andriamanitro no amin'ilay tendrombohitra masina fonen'Andriamanitro mbola niteny tamin'ny vavako eo aho no indry Gabriely ilay olona hitako teo aloha tamin'ny fahotany fa tonga izy ka niresaka tamiko sy nanao hoe ry Daniel tonga amin'izao fotoana izao anokatra ny sainao vao ny atomboka mivavaka ao le anjely zany tsy niteny vao ny atomboka mifandinianao n'le faminaniny Jeremia satria nandinika amin'ny bokon'ny Jeremia izy fa vao ny atomboka ozy izy ny vavaka ao inona le vavaka nataony le fifonany teo anatrehan'Andriamanitra de nisy teny enko mivoaka ozy izy taminao ary ozy izy fatara ary ny hevitry ny fahitana zany ele 70 taona lazainy Jeremia efa tapitra fa namme fahitana vaovao ndray le anjely fahitana inona ndray io 70 herinandro zany hoe afalay 70 taona lazainy Jeremia zay efa tokony ho tapitra eo ary hafa ndray ty 70 herinandro zay manomboka amin'ny voan'ny teny ampanondriana indray any Jerusalema ity aza fangaro zany reo de aza hodikodina ny resaka fa tonga de miditra avy atrantsika ao amin'le sujet atsika makasika ny 70 herinandro efa nomeko teo ny daty hoe nina manomboka ny taona -455 no netomboan'io 70 herinandro io ary mifarana plus 36 zay zany ny ilay 70 herinandro de ao anatin'io taona io zany no tateraka reo lazainy soratra masina rehetra reo hoe apitsarana fahotana anaovana famelan-keloka anysorana ilay masina indrindra tateraka ao anatin'io 70 herinandro io ary indrindra le fahitana efa taty amin'ny -539 izy no mipotra fa aza embitra any amin'ny arina mbola tsy nisy ny le fahitana tany le izy de ozy ianao hoe taizany nahazoko an'ilay -455 tsy hay zay mahatongana amin'ny teny hoe enao tsara le zavatra lazaiko fe mivakiko tao le izy tany amin'ny Nehemia toko faharoa ny andiny voalohany hatramin'ny fahafolo zay nilaza hoe tamin'ny taona 20
tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artaxerxes teo no mivoaka le izy taiza zany nahitako an'le izy jaraka mivoalaza ny soratra masina tao an'ny Néhémie teo no nivoan'ilay teny de avy eo ndray toizako le izy fa tapitra ny lerako sotra tompoko sotra betsaka na meny fitenenana le resaka davara aloha zany hoe le diniany Daniela zany manaiky anao fa Jérémie le izy diniany fa tsy mandinika ny tenin'ny Artaxerxes izy le hoe manomboka eo amin'ny taona faharoapolo nanjakan'ny Artaxerxes ny no -555 misy daty milaza -445 fanaraka tsara nareo rehefa aveo fa zao mantsy -455 tompoko fa misy daty na ianao ihany ary miteny anazy misy ny vidéo atsika taloha tany -445 ny tenenao tamin'izay fotoana zay dia ataotsika ny zavatra voasoratra ao anatin'ny soratra masina Ezra toko faefatra andininy fa 1 ka hatramin'ny 7 koa dia manaova didy ampitsara n'ireo olona ireo mba tsy amboarina io tanàna io ary tsy mahazo teny avy aty amiko ary tandremo tsara fa ndrao misy tsy vitanareo zany fa nahoana no avelan-droso ny ratsy ka atonga fatiantoka ho an'ny fanjakana ary rehefa voavaky teo anatrihan'ireo olona mampanolo-tsaina sy simsay mpanoratra mba minaman'ny taratasin'ny Artaxerxes mpanjaka dia niakatra faingana ho an'ny Jerosalema ho any amin'ny jiosy izy ka nampitsahatra keriny dia nitsahatra tsy nataony ny tranon'ny Elohim zay tany Jerosalema ary mbola nitsahatra ihany zany hatramin'ny taona faharoananjakan'ny Darius mpanjakan'ny Persia ary Artaxerxes ngaraka voalaza ny voasoratra ny soratra masina dia nanakana ny fanamboarana ny tempoly io voalaza ao anatiny io dia zay le teneniko anao hoe avaiza ty an'ity satria ianao zao lasa manome daty vaovao ianao hoe -455 tamitsika tamin'ny anaty vidéo any tsika namenao fa 445 le izy dia mifantaniako aho hoe le davary io ve zany manaiky anao fa Jérémie le izy fa Daniela tsy mandinika an'io zavatra io ary zao ny zavatra voasoratra voalaza teo hoe mba hanatanteraka ny teniny nampilazaina ny Jérémie mpaminany nitanterahany Sirosy zany hoe le teny mihitsy ange teny tena teneniny mihitsy eo amin'ny Jérémia aloha jerentsika ohatra zao amin'ny Jérémia toko fa vetivety Jérémia toko fa 30 mbola mafisiny any izy zao ny lazainy Adonay indro apodiko amin'ny fahababona ny lainy Jakob ary ny fonenany dia mindrako fo ka ny tanàna dia aorina eo amin'ny avoana ary lampanandrina hitoetra mahamety azy za ve tsy mba mitovitovy amin'le zavatra le teneniny teo hoe izao ny tonga teny tamin'ny Jérémia aoko fantatra ao amin'ny Daniel aoko fantatra soazonao fa hatramin'ny voan'ny teny anavoazana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Esipitarika dia 7 herinandro inona ny zavatra lazain'ny Daniel amin'ilay fanorenana any Jerosalema sy ilay tanàna dia mitohy ihany Jérémia amin'ny zavatra teneniny indro avy ny andro hoy Adonay Jérémia raika amin'ny 30 izay anorenany ty tanàna ty indray ho an'ny Adonay hatramin'ny tilikambony anaela ka hatramin'ny vavady anjorony teny Jérémia lazaina diniany Daniel eo tsisy nidirany Artaxerxes eo fa Artaxerxes araka ny Ezra toko faefatra andiny fa 1 tena nakana ny fanamboarana ny tempoly an'ireo jiosy tamin'izay fotoana zay zay ny anahy zany fanazavanao antetsy fa reto zany mila mazava amiko hoe -455 sa -445 anaty vidéo atsika anaty FB andre -445 satria za mpianatra matadidy be dia iza zany hoe avaiza ho aty zavatra ty sa hoe natao plus fotsiny ary iza ho a le Messi tonga afaka 7 herinandro mbola tsy voazavy iny raha manomboka eo amin'ny 445 ianao plus 49 izany ary atao nkajy dia izany tonga afaka zay ao anatin'ny zay zavatra zay tonga dia mieko anao fitenenana zany tonga dia valiko aversany ngamba satria tiako valiana daholo mihitsy manko le fanontanianao fa le fotoanantsika ny kely de kely dia tsy maintsy manaja an'ilay ora zay nomena zany za ka ny fanontanianao manaraka dia hoe manaiky ve anao fa teniny Adonay ozy izy ianao ilay olon-toniany Daniel zany hoe teniny Adonay napita tamin'ny Jérémie dia zay le nazavaiko te fa tsy niaino ianao le teniny Adonay nampitondraina ny Jérémie raha Josafata no nodiniany Daniel teo amin'ny andininy faharoa ao amin'ny Daniel toko fasivy eno tsara le izy le teny voalaza tany amin'ny Jérémie no nodiniany Daniel teo amin'ny andininy faharoa fa hafa iny
iny efa vita efa tokony tapitra amin'io fotoana andiniany anazy io zay zany le ndiniany mahatonga anazy mandinika satria tokony efa ho tapitra le izy nefa zareo mbola tsy tafody de ndiniany le faminan'iny iny zany le andiniany andininy faharoa fa hafa ndray le aty amin'ny andininy fa efatra amby roapolo le makasika an'ilay fitopolo herinandro aiza ho aiza ao amin'io fahitana manaraka io no miresaka an'izay hoe io ny dinian'ny Daniel na me fahitana vaovao indray lay anjely makasika ny fitopolo herinandro izay fahitana hafa fahaza fangaro an'ilay fitopolo taona nolazainy Jérémie zay zany lohany valin'izay tsy haiko na azonao manko zay de manarakaraka an'izay makasika an'lio izy ianao hoe taiza mbola averinao le taiza nazona an'le moins 455 saiko mihitsy ianao mba amerina hijery an'izay vidéo atsika izay ekeko misy olona maro manome daty samy hafa makasika an'io fotoana nanomezany Artaxerxes décret io fa zao ny tsara fantatrao any amin'ny niraisin'ny olona hafa nge namana raha Josafata nge misy aliany amin'ny Ezra toko fahafito za tsy naretany any Ezra toko fahafito satria ny Ezra toko fahafito de tsy makasika amin'ny fanorenana ny Jerusalem fa fanorenana ny tempoly fotsiny ihany de zay ny daty raisin'ny hafa za kosa tsy mandray an'iny aza ampidivizinao ny olona hafa zany sa le zavatra lazaiko noy anoy de averenao ilay vidéo atsika fa moins 455 any no lazaiko tany de taizary nazona an'le izy hoy ianao zao makasika an'le izy araka nefa nlazaiko tena mpiandohana hoe nisy mpanjaka maromaro nanome andreo décret reo nanomboka tamin'ny Sirosy zay aloha zany le izy nisy an'ny Sirosy tao zay mpanjaka amin'ny Persa moa nandimby anazy tao Cambis ary nandimby anazy tao nisy an'ny Darius premier tao ary nandimby anazy tao Xerxes ary mpanjaka fadimy nandimby anazy tao zay vao Artaxerxes reo nefa ny akabatsara reo samy nanome décret daholo de tian'izay ny tsara ho fatatsika sy zay mpieno any atokantrano any mila jerevantsika mila mijery sorsa maromaro zany tsika mba ahitatsika an'le daty hoe tamin'ny novina ny tena daty nivoahan'le teny andrinana indray any Jerusalem de tsy maintsy jerevantsika tamin'ny fotoana ahoana zany nanjakany Artaxerxes zany fotoana kamo koa mofa kely fa voaleko an'izay fa ataoko tena zay aloha hoe le Messia nosonana tamin'ny fotoana tao anatin'ny fitopolo herinandro io zany de mazava ho azy moa zany maha kristianina anay dia ilay Jesoa na Yesoa moa zany ilay Messia nosorana tamin'io fotoana io moa zany mitona moa zany de tamin'ny taona 720 taorianan'i Jesosy Kristy zany raha hoe calendrier ampiasaitsika am'izao avy eo mbola azavaintsika lalindalina zay raha ohatra hoe mahalinanao moa zany de jery an'le fotoana nanjakany Artaxerxes zay zany tsika ny fotoana nanjakany Artaxerxes de nanomboka tamin'ny taona raisiny teo moins 475 hatramin'ny moins 424 zay zany fotoana tena nanjakany fa misy olona zany milaza hoe fotoana nanjakany moins 465 hatramin'ny taona moins 424 de ahoanany tsy mampitobina an'izay misorsa moa zany de historien grec tam'izany moa zany no historien grec moa zany Thucydide moa zany no milaza an'izay historien zany io zany olona mpandinika tantara zany afaka jerevantsika afaka omeko anao misorsa fa ato amina ato le izy zao de ny ao anatin'ny History of Persian Empire page 215 moa zany no milaza an'izay io zany fotoana tena nanjakany fa mahatonga an'le compte tsy mitovy de satria ny tsy ny taona 455 zany Artaxerxes nanomboka nanjaka fa efa nanomboka nanjaka izy tamin'ny taona 475 de eo am'izay zany no ikotina an'le taona fahafiry zany ilay taona faharoapolo araka le voalazany Nehemia toko faharoa ny andiny voalohany taona fahafiry zany le izy de miaingan'io 475 io zany de hitanao hoe eto le taona faharoapolo de tapitra ny lerako fa tohizako avy eo indray miresaka ianao namerimberina mikasika ny hoe fitopolo herinandro manazava vao nanomboka hoe ny fitopolo herinandro zay lazaina de tsy arabaky teny fa le zavatra lazainy Jérémie any ho azavainy anjely Gabriel io satria i Daniel i Jérémie de nilaza fa ao amin'ny Jérémie toko fa 10 io jerentsika le izy Jérémie toko fa 10 andiny faraky amby folo de milaza an'izao hoe ary ty tany rehetra ity de ho foana solao
ary reo firenena rehetra ireo anompo mpanjaka amin'ny Babilôna 70 taona. Daniel mandinika le faminena efa tapitra de jerentsika indray aloha ao amin'ny andininy fa 7 andininy fafolo. Izao lazainy Adonay rehefa tapitra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna de amangy anareo zany. Rehefa tapitra ny 70 taona amin'ny Babilôna mitovy reo ao anatin'ny taona 70 herinandro na taona 490 de misy 70 taona impito. 70 taona voalohany fotoana na babo anjanak'Israely ny Jiosy tany Babilôna. Fa rehefa vita zay de miandry ny fanafahana izy. Zay mahatonga ny Daniel hoe efa fanjakan'ny Mediana sy ny Persiana nge Daniel mandinika le faminanina raha ladadozy. Fa tsy tamin'ny andro ny Babilôniana no mandinika satria efa tapitra iny fa miandry an'le famerenana izy. De eo zany somary mahagagana koa am'le izy hoe samy tsy araka ny soratra masina ve ary tsy nasianao teny le zavatra nyteneniko tamin'ny Ezra toko faefatra andininy fa 720 teo iny hoe iary taky sersesy ngeo ka nanakana ny Jiosy tsy hanao amin'ny tempoly ka io nataonao référence ao anatin'le izy ary mbola tsy mivalinao hoe iza le Mesia afaka tonga afaka 7 herinandro na 70 taona miaingy amin'io 445 lazaina io zany hoe raha ataony kajiny 555 dia tafatotona any amin'ny moins 406 iza le Mesia tonga ao. Fa ny date raisinao zay mifanaraka am'ilay dogma ataonao fotsiny io misy zany mandray 445 misy mandray 475 samy tsy araka voaporofo araky ny soratra masina reo fa ny zavatra voasoratra ao anatin'ny soratra masina izy raha toko faefatra de hoe ary taky sesesy dia nanakana amin'ny fanamboarana ny tempoly niady tamin'ny Jiosy. Fa maninona manao zany maka repera efa lazain'ny soratra masina fa nanakany reo fa tsy nampanamboatra zany. Ny zavatra lazain'ny Daniel nge de hoe hatramin'ny voahan'ny teny anamboarana ny Jerosalema mifanohatra nge zany raha olona tena hoe mazava saina tsara mahira-tsanatsana miaino an'izany zavatra zany zavatra mifanohatra tanteraka zany zavatra zany ary re daty reo de alaina fotsiny am'izay mapety azy fa tsy voaporofo araka le nanapirofoko mikasika ny angan'ny moins 587 ny anaty hoe araka ny soratra masina mihitsy iny ary be de bera mipirofo araka n'iny zavatra iny fa tsy eto nanaovantsika anazy fa anapirofoko fotsiny fa tsy miresaka andresaka Yesoa iny. Fa tsika moa zao hiditra eo am'ilay 12 herinandro rehefa avy eo satria ny 12 herinandro io ampitombona 7 de manome 434 zany hoe raha miainga ao anatin'ny vetivety kely moins 455 ny anao teo plus 434 de 21 moins nivoaka ny teny ozy anao 455 de afaka 12 herinandro izy Daniel de vonona amin'ny Mesia plus 434 manome moins 21 maty moins 21 ve zany eso araky ny kady zay ataonao io satria za mamerimberina hatramin'ny voalohany fa ara-pamaritana hoe voaositra iny tsy nasianao resaka tsony iny hoe tsy nanaraka ny famaritana araky ny soratra masina Jesoa izy zany izy nefa hors sujet tsy nahazo izy tsy lany maty izy ao anaty kajy ndray tsika matematika mianatra daholo ny voaka malagasy na de toka manao plus ara tsy mitombona mihitsy io daty raisinao io hoe afaka 12 herinandro dia tafatotona moins 21 raha olona roatra hoe raha izay zany nanaovana lizy de tsy mitombona foana zany hoe ahoana moa nilazanao fa Jesoa io zavatra io enina Jesoa tena narenge de milazy ndray mananona an'le izy hitako hoe efa mezaka tafiditra any anao anatin'le izy de lera koa mo tapitra ihany fa ovaliako avy hatramy makasika an'le hoe ary taxercesy nampitsahatra an'le fanamboarana ka zay mihitsy nge raha latsazafata le lazain'le anjery tao anatin'le fanohinana le fahitany hoe amin'ny andro mampahoro mihitsy nge ny andrinany zareo an'le izy de zay mihitsy nge no nitranga araka ny tantarain'ny Ezra na Esdrasa iny zay mihitsy ny lazainy fa
zay le voalaza tao amin'ny Néhémie ohatra zao manko le izy raha vakitsika tsara le izy eo amin'ny Néhémie toko faharoa le taona moa efa nlazainy tao amin'ny andiny voalohany teo fa le zavatra nlazainy tamin'le mpanjaka zany ohatra zao andiny faefatra de hoy ny mpanjaka tamiko inona no tianao angatahana amiko nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny lanitra aho dia namaly mpanjaka hoe riandriamandrako raha sitraka aho ka izao mpanomponao no mba nahita fitoe masinao dia alefao aho ho any Joda any amin'ny tanàna misy fasandrasako mba anambarako azy indray andiny fahaenina zay zany lazainy amin'ny andiny fahadimy nangataka zany zareo hoe alefa ho any Joda mba ahafahany zareo manamboatra an'ilay tanàna de zay ny voalaza ao amin'ny andiny fahafito sy fahavalo nanomezan'ilay mpanjaka an'ilay davara zay soratana tao anaty taratasy zany hoe namezany an'le baiko hoe mandany nareo mandeha manamboatra an'ilay tanàna any Jerosalema namen'le baiko izy namen'le davara izy tamin'ny taona faharoapolo nanjakany Artaxerxès zay taona moins 455 raha dika amin'ny calendrier ampiasaina amin'izao moa zany calendrier grégorien zay mahatonga le tsy maintsy adika manko le izy fa raha voalazany soratra masina taona faharoapolo nanjakany Artaxerxès zany namezana an'le izy de normal raha nisy fanakanana tany atenatena satria nahoana zay mihitsy nolazain'le faminaniana raha Josafata amin'ny andro mampahoro mihitsy na bedabe tsy zay fotsiny ary ny zavatra nitranga tao fa mbola bedabe mifampahoriana nitranga tao tamin'ny nanorenana an'izay tanàna izay zany mahakasika an'izay de ozy indray ianao hoe le 70 taona lazainy Jérémie any le 70 herinandro sady mamiany ihany kosa renao ataovy kosa ny compte araka ny lazainao teo malagasy rehetra mahay compte raha le 70 herinandro ara-paminanina ngeka 700 taona de 700 taona ve raha Josafata de hitovy amin'ny 70 taona aiza kosa ataovy sere kosa izy ty fa voalaza le soratra masina de hoe manomboka amin'zareo babo manomboka lay 70 taona lazainy Jérémie ary tapitra zay rehefa tapitra lay 70 taona tamina vino ny tapitra tamin'ny fotoana nanodidina ny fotoana nandinian'ny Daniel an'ilay faminaniana de hafa indray le 70 herinandro avy eo izay nanomboka tamin'ny taona moins 455 fa zao voalaza ao amin'le Jérémie toko fa 520 ny andininy voalohany teny tonga tamin'ny Jérémie momba amin'ny vahoaka rehetra any Joda andininy faha 12 ity tany rehetra ity de ho tany lao efitra reto fireneny rehetra anompo mpanjaka ny Babilôna mandritra ny 70 taona rehefa tapitra andiny faharoa amby folo rehefa tapitra ny izany 70 taona izany dia ampamoako ny amin'ny fahotany kosa mpanjaka ny Babilôna sy izany fireneny zany teny mariny tompo zay zany le faminanina voalohany fa io zay le faminana azony Jérémie avy amin'ny Adonai io faminanina azony Jérémie tamin'ny Adonai ny adika ny tantaratasy tao amin'ny toko fa 720 zany hoe faminanina ray ihany reo fa ray le azony tamin'ny tompo avy eo iny azony ihany ny adika ny tantaratasy ao amin'ny toko fa 720 ny andininy voalohany sy ny fahafolo izao no lazainy andininy voalohany izao ny teny voasoratra ao amin'ny taratasy nampitondrainy Jérémie mpaminany avy amin'ny Jerosalema ho any amin'ireo sisan'ny loholona voababo ho an'ny mpisorona amampaminany mba amin'ny vahoaka rehetra any Jerosalema de eo amin'ny andininy fahafolo izao ny lazainy tompo rehefa tapitra taiza moa ny tompo ny lazany io le taon'ny toko fa 520 izao ny lazainy tompo rehefa tapitra ny 70 taona ho amin'ny Babilôna no amangiko anareo zay le lazainao teo fa tsingitsongonao moa le izy de lasa ohatrany hoe samy hafa le izy rehefa tapitra le 70 taona de modry zareo zay ny lazainao ny andiny fa 720 faminanina ray ihany reo ray azony tamin'ny vavan'ny tompo ary ny ray kosa nadikany zay azony zay ihany nadikany tamin'ny taratasy lasa any amin'ny sujet tsy izy ndray tsika de ny manaraka ny zay ozy ianao hoe tsy mitombona ozy ianao lay compte tena mitombona tsara mihitsy ny compte ka miainga an'io fotoana namezana ny teny io de rehefa avy eo ho porofoko aminao mampitombona anazy fa tapitra ny lerako sotra tompoko iverina kely ao anatin'le Daniel aloha tsika miverina amin'izay voasoratra fa tsika tsy mamorona Daniel toko fa 7:5 miresaka Artaxerxès tsika de vakio seny ho tsara le izy ka ako fatatrao soazonao hatramin'ny voan'ny teny anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina de 7
herinandro tsisy resaka mbola hoe fanafoanana fanavozana zany o raha ladadozy misy ny andro mampahory satria zareo nge mbola tsy any amin'ny taniny mbola babo e sisisa fa ny andro mampahory tsy midika mihitsy hoe fanohatra am'le hoe teny anavozana any Jerosalema manaraka zany de zao ao amin'ny EMEA toko faharoa ny lazainao io de tsisy miresaka hoe teny mihitsy aho avy reo vakio ny teninao nge tsisy miresaka teny mihitsy aho io zany sady disy daty sady tsy miresaka davary io ao anatin'izay zavatray ary zao kasika an'le 7 taona zay eo le nyteneniko teo hoe ara-paminany boky ny Jeremia ny dinihan'ny Daniel tsy azo le izy hoe fa tapitra ny 7 taona mikasika amin'ny Babilôna miditra am'le fa 7 taona merenana sy ananganana ny trano ray zao Daniel ao amin'ny 7 dia amin'ny andro ny Darius izy nandinika an'io satria efa tapitra le 7 taona na babo anazy miditra am'le 7 taona manaraka izy zay le azavain'ilay anjely any Daniel hoe ny hevin'io ange de zao e Daniel de tsy hoe ny anjely na nizaniza tsy tonga hoe anampy na ninona fa anazavo zay ny zavatra voasoratra ao anatin'le izy de amafisiko foana le izy hoe Daniel toko 7:4 de milaza fa 5:20 hoe aoko fantatrao sy hoazonao fa hatramin'ny voan'ny didy zay moa midika te fa ny tena izy de hoe teny anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Messia andrina de 7 herinandro iny zao mbola tsisy valiny mihitsy iny hoe iza le 7 Messia tonga 7 herinandro any amin'ny -406 ny ianao tsy haiko aloha iza no forononao eo dia rehefa aveo am'izay maty afaka 12 herinandro izy zay tafatotona -21 ataovy mikajy ao anatin'le izy maty ao anatin'le -21 de zay hoa le teneniko anatin'le izy hoe ny zavatra rehetra zay ataontsika eto de tsisy mitombona mihitsiny Daniel toko 7 avozina teny manavao any Jerosalema anamboarana ny Jerosalema ny point de repère resinao fanafoanana fisakanana ny jiosy tsy anao an'le izy manaraka an'izay iza ho ale eo amin'ny 7 herinandro eo raha miainga -455 ny anao iza le Messia afaka tonga 7 taona eo fa io no anatanteraka ny teniny Adonai nampilazainy Jeremia zay dinihan'ny Daniel de jereva ao anatin'izay zavatra zay fa raha tena mandinika tsara fa ty zavatra ty mantsy enregistre ao anatin'le izy dia tsisy mitombona mihitsy ireo zavatra ireo ary tsy miresaka ny Jesosy zany io Jesosy tsy voaositra ao anaty kajy izy diso ary eo koa ao amin'ny testamenta vaovao de milaza hoe ny ora iavian'ny Messia de tsy fantatra reo amin'ny jiosy de tsisy fiaviana indro zany fa indre mandeha foana ary amaky rehefa avy eo mikasika ny porofony zay zavatra zay hoe aiza miporofo milaza am'izay zavatra teneniko zay fa reo zany zavatra be lehibe tsy voavaly hoe voaositra ve Jesosy raha lazainao fa izy io tonga impiry izy ao amin'ny Daniel satria misy Messia anankiroa ao tonga 7 herinandro izy de vonoina izy 12 herinandro fa niaina 4 taona Jesosy izy nge 3 taona 3 taona sy tapany nge izy nefa 7 taona raha 7 herinandro fotsiny tsy laniny mbola ampinao koa izy 434 12 herinandro tsisy idira mihitsy io tantara io raha ohatra ao anatin'ny domaine de définition na valam-pamaritana tsisy idirany resaka Jesosy io fa tantara zavatra fanarakaraka ao amin'ny Daniel sy fandraisan'ny resaka grika sy resaka bibidio zavatra io ary zao fantaniana fatelo na faefatra na fadimy hoe tonga no fanekena herinandro izy ka izy Jesosy no fanekena herinandro tsy miresaka Jesosy io fa tonga de valiko le izy resaka bibidio grika io zay bibidia tany Daniel ao amin'ny fahitany any io zavatra io moa zany tsy afaka amelabelatra be eto satria za tsy de tena hoe de ampianatra be eto za koa tsy mpampianatra fa mizara fotsiny de rehefa misy fotoana fotsiny de afaka tena velarina be eo ahitana tena fahamarinana fa atreto aloha zany raha ho ana manokana mandray le argument teo ara-pamaritana tsy voaositro izy arakajy ao anatin'le resaka ihany koa hoe tonga indrova zany izy de vaveo izy tsy haiko hoe 4 taona ny ainany nefa izy 3 taona sy tapany ihany ny tena ny asa 3 taona izy ny teo tsisy idira mihitsy zany le izy amin'ny ankapobeny misy idirany ka ary tena manondrana azy le izy ary zay mihitsy ny atondiatsika eto zany nazavan'izay ary porofona aminao hoe manondrana azy mihitsy ilay izy fa voaleko aloha mahakasika an'ilay davara
ozy ianao hoe tsisy miresaka an'le teny na le davara ozy ianao ao amin'ilay Nehemia toko faharoa izay nyvakiko ary le Artaxerxes rozy ianao na nanakana an'le fanamboarana de imo efa mivaliko teo amin'ny 10 minitra teo aloha teo le makasika an'le hoe nanakana nisy ny teny baiko izay menan'ireo vahoaka reo izay nampaniraka an'izy ireo ampanamboatra ny Jerusalem fa ahoana zay valan'le hoe tsisy resaka davara ozy ianao amin'ilay Nehemia toko faharoa de le mot davara mihitsy zany mila jerevantsika inona midika le davara tsy midika teny le davara fa midika baiko ihany koa ilay davara misy ohatra omena aminao zany raisinao teo ao amin'ny Estera toko voalohany ny 7:7 ohatra ray fotsiny zay satria kely moa le fotoana fa be da be ny ohatra afaka omeko anao fa ny davara de midika baiko taizary zany le baiko nomena tao amin'ny Nehemia toko faharoa de zay le mivakiko tao amin'ny Nehemia toko faharoa teo fa le baiko nomeny le mpanjaka an'le vahoaka nafahana nanamboatra ny Jerusalema de soratan'le mpanjaka tao aminatin'ilay taratasy averen'ny vakina le Nehemia toko faharoa ny 9 voalohany hatramin'ny 10 dikan'le davara zany dia midika hoe baiko le baiko soratan'le mpanjaka tao anatin'ny taratasy nafahana nanamboatra ny Jerusalema zay aloha zany ny valin'izay afaka mampitahy ianao ao amin'ny Estera toko voalohany ny 7:7 de manarakaraka an'izay ozy ianao hoe Jesoa rozy ianao tsy vahosotra akory de zay no namezako ohatra tena mpiandohana aiza ao anaty soratra masina tiako omenao avy eo ry namana Josafata hoe rehefa tsy nirarahana menaka le olona anankiray de tsy vahosotra izy zay fa ianao no mibaiko an'Andriamanitra sa Andriamanitra no mametraka amin'ny plan fa isirosy izy nanositra anazy menaka zay nangatahako teny ampiandohana indrindra zavatra mpanjaka hafa ndray menao ohatra fa sirosy nangatahako iza nanositra sirosy amin'ny mampanjaka anazy hoe raha hoe tsy maintsy hosorana menaka izy fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe ty Mesiako mihitsy ozy izy de Mesia izy zay anohatra an'Andriamanitra ianao ary soratra masina miteny an'izany ao amin'ny Isaia toko fa 10:9 voalohany de voahosotra ary ve Jesoa araka ny faminena de voahosotra izy no ary Andriamanitra mihitsy nanositra anazy tamin'ny fanahana zay zao voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 7:30 ny olona rehetra mpahitantara rehetra zany raha hoe olona hoe minitsy malala angambana izy de tsy alala n'ity tantara ity fa raha tena manao research de malala n'ity tantara ity ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 7:30 fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jode manontolo manomboka tany Galilea tao aorian'ny batemin'ny Toriny Joany 9:30 dia ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta izay nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny iza nanositra ny Jesoa Andriamanitra ray nanositra ny Jesoa nosoran'Andriamanitra tamin'iny izy nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny tamin'ny noviana ny nasoran'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra an'izay fa nisorana ny Jesoa tamin'ny fanahy masina izay sa aminao ve raha ohatra hoe Andriamanitra manositra olona anankiray Andriamanitra mivatana manositra anazy fantatra Andriamanitra nge tsy hoe olombelona ohatritsika na ohatra hoe mitovy an'ireto micro reto Andriamanitra nge fanahy le Andriamanitra fanahy andray menaka ozy ianao Andriamanitra de fanahy ary Andriamanitra manositra anazy manositra an Jesoa tamin'ny fanahany taizany nanehoana an'izay tao arinan'ny vita batemy Jesoa ao Matio toko 7 dia miresaka an'izay vao vita zany le batemin'ny Jesoa de nasehoan'Andriamanitra hoe ty Mesia zay nirahako amonjy anareo ty ngery vahoaka Israely ka hosorako amin'ny fanahako ary izy Andriamanitra no miteny avy any an-danitra hoe ity ny zanako malalako zay akasitrahako indrindra ary vavolombelona be da be no teo tamin'izany nisy farisianina teo nisy mpanoradalàna teo nisy olotsotra teo afaka vakinao ao amin'ny Matio toko 7 be da be moa no milaza an'izay fa ohatra nomeko de tokony hiditra amin'le daty sika hoe tsy mitombona ozy izy ianao lay daty izay lazaiko izy ianao raha manomboka ny -455 le izy 10 seconde sisany leraka fa ho porofoko aminao amin'ny Tsipriany rehefa aveo fa mitombona io fa voalazako teo aloha zany fa Jesoa de nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanahana Mesia Jesoa Kristy sotra betsaka niezaka namaly ianao fa atreto aloha zany le resaka hoe voahosotra aloha izy zany nareo no miteny hoe voahosotra izy sy ny bokinareo
zay moa zany tsy de misy idirako fa aminay de na Jesoa zay arahanareo ara de milaza tsara ohatra zao amin'ny Luka 4:20 andiny 4:20 hoe de hoy izy taminy zao ny teniko zay nilazaiko taminareo fo mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratana amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo ianao manapirofo ny fanosorana ny Jesoa dia boky efa nisoratana taty aoriana nefa tsy teo ntsony izy a nomenao na za moa zany tsy haiko hoe iza no nanana zay zavatra manaraka zany de zao hoe iza milaza aminao fa ny batisa ny fanosorana teo amin'ny Israely izy mpaminany iza nilaza an'izany nefa vao izy miteny hoe aiza ny faminaniana milaza fa fanaovana batisa zany hoe vita batisa voositra daholo inge zany na pino rehetrarehetra zany satria natao batisa daholo de misy daholo inge zany amin'ny meo anany faminaniana lazay mpaminany satria adonay tsy manao na inona raha tsy milaza ampaminany mpanompony aza milaza zavatra tsy lazay mpaminany zany fa isy roso efa niteneniko anao teo mpaminany Jérémie na ianao ara ny confirme tsara ny zavatra niteneniko nefa ianao mbola manontany ana ihany misy enregistrement io hoe ahoana ny proof rehefa miteny ny mpaminany hoe voaositra io de anjaranao fotsiny ianao hoe anaraka ny lazay mpaminany sa fa misy vavolombelona hoe mpaminany nilaza an'izay ronjato taona zato mahery anisy rosy de tonga nikasika ny Davida teo efa nazavaina tsara le izy teo fa nosorako tamin'ny diloiloko masina izy maninona Davida na vita rabaky teny sy ara-panahy nosorana tamin'ny diloilo masina izy de rehefa aveo izy latsahan'ny fanahy de zay le teneniko anao hoe mahita problème ny olona tsy manaraka zay voalaza ny lalàna ny mpaminany ary n'izay voasoratra ao amin'ny soratra masina tahaka ny kany Jesoa ao anatin'izay zavatra zay manaraka an'izay zavatra zay de hoe resaka verina kely amin'le resaka davara tsisy resaka davara mihitsy aloha ao amin'ny Nehemia toko faharoa fa tenin'ny Artaxerxes ho any ao tenin'ny Artaxerxes vakina amin'ny Ezra toko fahaefatra de milaza tsy manamboatra ny Jerosalema ho any ao raha ho averina vakina le izy fa nanakana ny fanamboarana ny Jerosalema ny zavatra voalaza amin'ny Daniela toko fahasivy averiko ihany le izy satria zay mantsy le anina tsy manina le izy fa mamerina indronga mba manana ny ampy ao anatin'le izy de averintsika vakina leo amin'ny Daniela toko fahasivy andininy fa 5:20 de zao hoe aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny teny anavaozana sy anambarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesiandrina dia 7 herinandro ny tenin'ny Artaxerxes hoe fa nilavinao teo fa tsy io ny dinian'ny Daniela io ny resahan'ny Daniela sy lay le anjely zany hoe ny amikasika ny resaka Artaxerxes zany tsy fantatry Daniela zavatra fantatry Daniela de mikasika ny faminanian'ny Jérémie ianao milaza hoe samy hafa reo tsisy miteny an'izany aloha hoe samy hafa aloha zany ao anatin'le zavatra voasoratra tsisy resaka fa ianao no mampiditra an'izay hoe samy hafa reo aminay reo faminanian'ny Jérémie efa niteny teo hoe anamboarana ny Jerosalema diso ve zany zay zany fanontaniana petrako ary diso ve le faminaniana Jérémie toko fa 30 andiny 7:20 raiky amin'ny 30 roa amin'ny 30 milaza fa anamboatra sy anangana ny tanàna teny ary io ny tanterahany Sirosy zay tonga 7 herinandro na 7:20 taona aty aoriana hoe nanatanteraka ny teniny Adonay sy nampilazain'ny Jérémie de tsy natafandrimandry ny fanahany Kirosy i Adonay fa lasa nanatanteraka an'izay teny zay izy io amin'ny teny baribary be mihitsy na le dika tena reo hoe teny de lasa ianao maka référence tsisy idirany ary amin'ny Estera zany ianao no andeha hijery io nge zavatra efa taty arina be ny resaka Estera efa taty arina be any ny resaka Estera tsisy idirany hoe efa tsy teo ve zany Daniela zay vao hijery ny zavatra nytenen'ny Estera taty izy ny lozika fotsiny jerena de hoe zavatra tany aloha mikasika ny faminaniana samy hafa mihitsy ny fahababoana 70 taona misy 70 taona ampina impito manome 480 7:20 sy 700 taona de za moa zany eo miandry amin'ilay fanontaniana ny teneniko teo de meko anao ny fitenenana fa za koa lina be satria resaka fahamarinana tsy mandà mihitsy meko anao ny fotoanako tsy manina mihitsy zany hoe raha tokony lina zany ianao de tokony enono tsara hoe inona lay zavatra lazaiko tsy haiko hoe ny argument anao ve tsy ampy de manao resaka le retour zavatra efa voavaly ianao ohatra amin'izany le resaka davara ian'ny valiko teo le izy maromaro zavatra resaka naverimberiny tao eo
zavatra efa voavaly le izy ka tonga de midirana le sujet-tsika resaka mahakasika an'ilay fitopolo herinandro ao amin'ny Daniel 9 fa hovaliko ilay teninao teo hoe Andriamanitra tsy manao zavatra mbola tsy lasainy teo any aloha marina mihitsy zany ka ekeko tsara mihitsy zany ary ny filazan'Andriamanitra hoe izy Andriamanitra ny anositra an'ilay olona zay resahako io de efa hoe hosorany amin'ny fanahiny de efa lazainy meloa raisitsika ohatra zao le izy namijerintsika ny amin'ny salamo salamo fa 5 ny andininy fa 7 sy fa 9 Andriamanitra tafatoetra mandrakizay ny seza fiandrianana tia-pamarinana ny tia-panjakanao tia rariny ianao fa makahalan'ny eloko ka noho izany Andriamanitra ao nanositra anao diloilo piravoravono mihoatra noho ny namanao rehetra ary magaga de ity zany hoe tokony hodiniana fa maninona le izy eto natsony hoe Andriamanitra ary Andriamanitra any manositra anazy ary mbola angatahako amintsika ny anaovana an'izay fifanakaloza zay manaraka ihany koa mahakasika an'izay mahandriamanitra an'ilay Mesia izay fa eto manko le hosorana eto de atsony hoe Andriamanitra ary Andriamanitra any nanositra anazy diloilo piravoravono mihoatra noho ny namanao rehetra iza moa le namana rehetra ireo voaositra rehetra voalazan'ny fanekena araka le taborizanao hoe Davida izy avokoa mivoaositra ao reny mpanjaka reny mpisorony reny misy mpaminany ao voaositra ary na Moïse ary moa atsony hoe mpaminany nefa izy ihany koa nanositra diloilo Moïse zany zany tokony menao izy nanositra diloilo Sirosy tokony menao zany de mbola milaza zany amin'ny Isaïa any amin'ny Isaïa 2:1 fa hoe mifanahan'Andriamanitra no nanosorana anazy zay no natonga an'le testamenta vaovao miresaka tsy mamorona isa zavatra hoe lazainy faminanena teo aloha ihany no lazainy aty amin'ny testamenta vaovao ary ifanahan'Andriamanitra io Isaïa 2:1 le milaza an'le hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahany ilay izy Salamo 5:7 le nilazaina an'le Andriamanitra nanositra anazy teo zay zany mahakasika an'izay ary ny Isaïa 2:1 milaza an'izay reo fanahan'Andriamanitra zay nasorana anazy nitoetra ao aminy ireo de io izy anao hoe Estera nge zavatra olo le taty arina de nanomezako an'le Estera 2:8 rahalahy Oda de mba azonao an'le dikan'le davara satria anao manko mihevitra ianao ny dikan'le davara de teny ihany fa ny davara ihany koa de midika baiko tahaka anitatsika ao amin'ny Estera 2:9 ary baiko no soratana tao anaty taratasy de tahak'izay ihany koa le ao amin'ny Nehemi baiko le davara izay soratany mpanjaka tao amin'ny taratasy nafahany izy ireo nanao an'le tanàna zany fa aveo moa nisy nanaka an'izany araka voalazan'ny soratra masiny tsy hitako tsisy mifanohatra zany de hovaliko an'izay le mahakasika an'le hoe fotoana zany satria zay moa le tena sujet antsika fa hodikodinao moa sady manao resaka le retour ianao de lasa miverina mamala ny zavatra voavaly foana za atraiza ry izy araka ny teneniko teo hoe manomboka ny taona moins 455 zany manomboka ilay 70 herinandro raha manomboka moins 455 zany le 70 herinandro de mifarana io ny taona plus 36 zany après Jésus-Christ zany afaka manao compte zany ianao zany hoe moins 455 miampy an'ilay misy 70 herinandro zany eo na 700 taona de mifarana le izy ny 36 de aveo am'izay le moins 455 zao aloha voalaza an'le ao amin'ny Daniel 7 tsara verina vakina le izy ozy izy hoe ahoana ozy izy aoka ho fantatra sy ho azonao ary fa hatramin'ny voan'ny teny anankiray ampanorenana indray an'i Jerusalema ka hatramin'ny voaositra anankiray ny folohan'ny anankiray dia 7 herinandro sy 12 herinandro de aorina indray izy mba amin'ny tamboa manodidina amin'ny andro mampahory zany hoe miala eo amin'ilay moins 455 zany de misy inona ozy izy misy 7 herinandro sy 12 herinandro jerevony ao amin'ny baibolinao miala eo amin'le teny voan'le teny de misy 7 herinandro sy 12 herinandro tapitra oviana moa zany 7 herinandro sy 12 herinandro zany ataovy dreny compte fa tapitra indray io ny plus 29 zany hoe après Jésus-Christ zany zay zany fataperan'izay ary le 7 herinandro farany moa tapitra zany plus 36 de tapitra ny lera koa fa zavaika misimisy kokoa izy rehefa aveo eny io moa zany anjaran'ny mpanaraka atsika teny hoe zaveo manao le retour sa le zavatra mihitsy tsy mazava anatin'le izy satria le fanazavanao teo zao de mahagaga anao hoe
inona moa zany nicotine inona moa zany le hoe moins 455 plus 490 de tapitra 35 tapitra ny fitopolo herinandro any ny tapitra fitopolo herinandro any amin'ny 35 ny tapitra ny fitopolo herinandro zay zany aloha fanontaniana mipetraka any amin'ny 35 ny tapitra ny fitopolo herinandro manaraka an'izay de hoe misy mesia tonga fito herinandro de misy mesia tonga maty 12 herinandro ny fanorenana anao zany raha ohatra atao hoe fito herinandro ampiana 12 herinandro de 29 inona kaiky ny zavatra natsangana tao Jerosalema tamin'ny taona 2020 mbola manaporofoany zany hoe io zavatra ataonao io nge ka diso ny calcul zay ataony mikasika an'izay zavatra zay ny teny ianao resaka salamo teo tsika tsara mifampieno zany ary zay no mahafinaritra ao anatin'le izy vakiko le izy salamo 5:7 tianao ny fahamarinana fa alanao ny tianao ny fahamarinana fa alanao ny eloko koa Elohim de Elohim anao efa nanoso diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao iza moa ny resahany eto iza ny resahany eto sorana diloilo iza ny sorana diloilo teto ao anatin'le zavatra resahany manamarina zavatra ny resahako teo io Davida ny sorana diloilo Solomon sorana diloilo Jesosy ve ny sorana diloilo zay zany le fanontaniana mipetraka ao anatin'le zavatra alantsika amin'ny resaka fahamarinana zavatra efa vakiko teo aloha teo le izy mikasika ny Davida hoe ny diloilo fifaliana de misorana any Davida zay hitantsika zany ao amin'ny salamo ho an'izay tsy mbola naharaka zany tamin'ny voalohany ao amin'ny salamo 7:20 nahita ny Davida mpanompoka aho ny diloiloko masina no nanosorako azy Davida ny resahany ao amin'ny salamo ihany no miresaka andrizy miresaka Solomon koa io satria nosoana diloilo izy fa mikasika an'izay zavatra zay de zao hoe ty resaka kely ao anatin'le resaka hoe rehefa nisy n'lay maty lay Mesia faharoa dia miditra amin'ilay herinandro farantsika de mitsahatra ny fanatitra tamin'ny andron'ny Jesoa ange rehefa maty izy tsy haiko izy maty ny anao tsy haiko firy fa amin'ny fahafantaran'ny kapobe zany de hoe telo amin'ny 30 taona sy tapany izy nimboana tamin'ny hazo fijaliana rehefa telo amin'ny 30 taona sy tapany izy tsisy fanatitra mbola mitsahatra zany taoarinan'io fa na de ireo mpianany apôstôlony reo mbola nanao fanatitra rehefa avy eo tsy mifanaraka mihitsy io amin'ilay lazainy Daniel ao ndonge meko porofotsika ohatra zao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 20:20 dia nanao voady ho nazirita i Paoly ary rehefa niakatra tany Jerosalema izy de zao ny tolotsainany reo apôstôly namany asan'ny apôstôly toko 2:20 sady efa novokisan'ny olona ny aminao fa ianao no mampianatra ny Jiosy rehetra zay any Jetilisa foy Mosesy ka manjara azy tsy amora ny zaza na anaraka amin'ny fanaondrazana ahoana ary no izy tsy maintsy horeny na tongavanao ary noho izany de ataovy zay lazainay aminao misy efa da ety izay ny voady raisy reo ka madiova ny tenanao miaraka aminy ary mandoava ny vola olany mba hanaratany lohany zay le nazirita ka ho fantatry ny olona rehetra fa tsinotsinona zay zavatra namokisana azyny aminao fa ianao aza mandeha manaraka ny lalàna kosa de nyraisin'ny Paoly reo lehilahy reo ary noho napisy de anadio ny tenany araka taminy izy ka niditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly nanambara ny fataterany andro fahadiovana mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isan-da inona ny fanatitra zay aterin'ny Paoly sy reo efa danamany hita ao amin'ny lalàna zany manatateraka ny lalàna Paoly de milaza io tonga de teneny fotsiny hoe ary zao ny lalànany amin'ny Nazarita rehefa tapitra ny andro fitokanana hoentina ao alohan'ny varavarany trano lay fionana ary anatitra fanatitra ho an'ny adona izy de ondro lahy izay iray taona tsy misy kilema fanatitra dorana ary ondro vavy ray iray taona tsy misy kilema fanatitra nonoto ary ondro lahy ray tsy misy kilema mafanatitra misy mofo masirasira sy ny sisa tsy matateraka ny zavatra lazainy Daniel mihitsy Jesoa eto fa ny zavatra lazainy Daniel de hoe hitsahatra ny fanatitra maty Jesoa na Jesoa tsisy fanatitra ny zany Paoly engary mbola nanatitra fanatitra tsy mifanaraka mihitsy zay zavatra zay de moatsika zany miandry amin'ilay fanazavana hoe 7 herinandro 12 herinandro tsy haiko le kôtina tonga de hoe anina teo inona ny tapitra taona 5:30
ny 70 herinandronao na 490 nao tsy évident amiko le izy aloha zany tena maro ka tsy meno tsara anao matoga an'izay fa eto an'izay zany a atogolan tsara ny sofinao a de inao tsara zany a le fanazavana mahakasika an'le izy ka ho fijerevantsika hoe hitran'le fitijaran'le taona 70 herinandro an'izay zany tsika averiko vakina leo amin'ny tany ala toko fasivy any andiny fa 5 aoka ho fantatra tsy ho azonao ary namana Josafata fa hatramin'ny voan'le teny anankiray zay ampanorenana indray any Jerusalema ka hatramin'ny voaositra anankiray manao zany loha ianao eo hatramin'ny ivoan'le teny hatramin'ny voaositra anankiray de ahoana ozy izy ny filohan'ny anankiray dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro ataovy tsara zany le izy zany hoe amin'ny voan'le teny manao filaisa ianao hatramin'ny voaositra anankiray de maninona ozy izy de isy firy ozy izy 7 herinandro sy 12 herinandro tia kely vakinao mihitsy leo amin'le baibolinao eo anao voalazan'le baibolinao avy eo sody manko hoe za mamorona an'le izy fa jerevy tsara fa misy sy ao inona dikan'le sy le 7 herinandro sy 12 herinandro de aorina ao indray izy a mba amin'ny kianja sy ny tamboa mamididina amin'ny andro a mampahory de ho jerevantsika aran'izay araka nefa lazaiko teo hoe manomboka ny taona moins 455 no etim-boan'io de ahoanan'izay ary no fitijarana io an'izay zany avy eo zany hoe le 7 herinandro zany moins 455 miampy an'ilay a 7 herinandro égale 7 taona tsy zay ka hatramy firy zany zay ka hatramy moins 406 azonao inona zany nitranga teo no mivoaka le teny nanomboka teo amin'ny moins 455 teny nanina le izy nampanorenana indray a ny Jerusalema nanomboka nanamboatra zany zareo nanomboka teo amin'io fa naninona nisy a nanimbatsembana tena ny teny hatramin'ny inona eo hatramin'ny moins 406 nanamboarana an'izay a tempolo sy ny tanàna sy ny tariny zay hitantsika moa zany anesitra toko faefatra ny tenenao teo any amin'ny Nehemia toko faefatra ihany koa ary any amin'ny Nehemia toko fahaenina zay zany lolay a 7 herinandro voalohany fa le soratra masina le anjely tsy niteny hoe 7 herinandro fotsiny le izy fa onazy izy hatramin'ny voan'ny teny hatramin'le voaositra de misy inona ozy izy 7 herinandro sy 12 herinandro zany hoe 7 herinandro sy 12 herinandro mamme firy zany 7 herinandro sy 12 herinandro le 12 herinandro zao mamme 434 année zany hoe 430 sy 700 taona raha ny comptesika teo niala tamin'ilay a moins 455 hatramin'ny 406 ilay a 7 herinandro fa eto indray zany mbola misy an'ilay a 12 herinandro zany hoe 430 sy 700 taona miala indray zany tsika ny 406 a satria 70 herinandro manko le fotoana voafetra ho any ry zareo 70 herinandro reo no mizara telo miala indray le 406 a tapitra aminao vina indray 12 herinandro amin'io ataovinay ny compte manao miraiso ny calcul anao fa mitotona indray io a amin'ny moins 29 après Jésus Christ tsy sainy tsisy taona 0 manko zay mahatonga an'izy a moins 29 inona moa no nitranga teo amin'io a moins 29 io de araka ny voalazan'le soratra masina tao amin'ny faminen'ny Daniel any manomboka ny voan'ny teny ozy hatramin'ny voaositra anankiray inona le voaositra zany misy voaositra zany ao de inona voaositra teo no ompitrany i Jesoa na Yesoa izay a miteninan'Andriamanitra ray araka le lazainy tany amin'ny salamy fa 570 teo hoe iteny zanako malalako zay akasako indrindra izay a nanisoran'Andriamanitra an Jesoa tamin'ny fanahany tsy le batemy ny resahako eto ry namana Josafata fa eno tsara le zavatra lazaiko vita mihitsy le batemy zay vao niten'Andriamanitra hoe tiny zanako malalako a sy nanisoran'Andriamanitra anazy zany hoe zay indray zany lay a 7 herinandro sy 12 herinandro nanomboka ka moins 455 hatramin'ny moins 29 après Jésus Christ firy zany sisa tsy ampy ao anatin'ilay 70 herinandro tsy herinandro anankiray sisa de zay lazain'le faminaniny Daniel hoe anao fanekena maro izy mandritra ny herinandro ahoana indray zany le herinandro tovy an'le compte eo any ray andro mira ray taona herinandro zany mira firy mira 7 taona zany hoe miala moins 29 indray zany misy an'ilay a
fitona nanaovana an'ilay fanekena tamin'ny maro tonga nanaovana Jesosy fanekena tamin'ireo Israely ndraiky tsy nanaiky moa izy dia vonoiny ry zareo tany navinana amino zareo anazy tany atsasaka ny herinandro araka lazainy fa aminaniny plus 33 aveo indray toizako misimisy kokoa mihitsy nge zany kajinao zany namana dadozy milaza ianao fa moins 29 no tonga Jesosy dia ampina fito taona dia manome 33 avy iny zany aloha zany mila tena atao tsara ny kajy fa eo amin'le moins 406 ny Mesia nge le anampanamboatra izy hoa le Mesia tonga eo masiarina gida izy amin'ny teny Hebreo ampanamboatra fa tsy hoe anakana dia izy tsy maty aty amin'ny 740 vakitsika ny zavatra voasoratra fa zay mantsy le olana zay zany le mahasamy hafa n'le aneo zay miezaka fotsiny hoe inona ny zavatra voasoratra ao dia azavaina zay zavatra voasoratra ao za zavatra voasoratra ao koa fantatra ao sy ho azonao fa hatramin'ny voahan'ny teny anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrina mazava-be nge zany hoe prince Kyrios andrina dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro ao amin'le 12 herinandro no anamboarana indray ny lalana sy ny ady dia amin'ny andro mampahora tamin'ny andro ny Grika nge zany fa ninjehana andro makabe zay le izy ny tena izy ao anatin'le zay zavatra zay ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina amin'ny Mesia 12 herinandro izy rehefa afaka ny 12 herinandro dia vonoina amin'ny Mesia tsy niteny izy hoe afaka 13 herinandro tsy niteny izy hoe afaka 15 herinandro 12 herinandro ny anao nefa tafatotona 29 le 12 herinandro fa ahoana zany tantara histoire antsika zany dadozy any amin'ny moins 29 ve Jesosy ny tonga anaty moins de 29 izy ny tonga tsisy io zavatra io raha tena hoe atao amin'ny bonne foi le izy dia tsisy ifandraisany mihitsy ho ireo tantara ireo amin'le izy satria mikorotana be ohatry zany le zavatra lazainy eo Jesosy efa tsy voaositra efa diso ny kajy dia mbola hiteny ihany venao hoe Jesosy io dia inona zany mahasamihafa ianao zay nge zany le izy lasa fampianarana diso nge zany le izy satria tsisy mitombona mihitsy hoe araka ny saina men'Andriamanitra saina ny olona andinika zavatra miainga amin'izay sy fandiniana zay Daniel zao dia nampiasa an'izay tamin'ny boky ny faminaniana dia io mbola tohizana azavaitsika amin'ny rahalahy io le izy fa za manamafy foana trano hoe Jesosy tsy voaositra ny kajy raisinao lasa tafatotona moins 406 tsy haiko hoe inona ny zava-nisy tao anatin'ny moins 406 na ara-tantara ary mba meo za ao anatin'le inona le moins 406 dia ara-tantara moins 29 miresaka Jesosy ve anao nefa ane 0 izy censé hoe tokony hoe teraka zany hoe Jesosy zany dia miracle be tokoa izy satria alohan'ny aterahana izy dia nisy loha maty loha izy dia tsy haiko indray hoe niseho impire indray mikorotana be le izy amin'ny ankapobeny fa ny zany fotsiny ny famaranako an'lisy dia zay hoe tsy miresaka ny Jesosy zany io zavatra io Daniel tsy nafantatra ny Jesosy taty arina taty nafantatra zany fa tsisy idira mihitsy ny 70 herinandro efa mekajy ianao teo nandraisako an'le hoe moins 539 ina nge référence fa tsy hoe menga teo le izy iny mantsy adiniko nanazava anazy fa ny fiangana rehetra hoe ny teny sy ny resaka fahababona teo misy fiangany daholo reo fa anaporofoko amina fotsiny hoe namenga eo amin'ny Daniel tamin'ny andro ny Darius tapitra ary 70 taona mbola tsy tafatotona any amin'ny ane 0 io zavatra io zay le izy amin'ny ankapobeny fa tsy haiko ianao hoe mbola afaka anazava siana fa ny anahy moa zany zay tapitra le izy tsy hitako inona moa zany mazavaina akoatra zay zavatra zay fa tsy ny fanatitra tsy nitsahatra tao anatin'le izy meo anahy miprofo araka ny soratra masina na ny testameta vaovao raha meo anahy raha ohatra manana nareo ao anatin'ny testameta vaovao dia tsy nilaza mihitsy Andriamanitra tao amin'le batisa teneniny hoe tia ny voaositra zany tsisy an'izany teo zay mamaky teny testameta vaovao ihany fa zay fotsiny le izy hoe zay manaraka ny zavatra voalaza amin'ny mpaminany sy ny lalàna ary ny ireo voasoratra fa tsisy resaka an'izany hoe voaositro nosorako zany ataonay tsy niteny an'izany zavatra zany ary na niteny an'izany ary izy ao anatin'io nareo nge nanoratra ny boky eo afaka manora zay tianao soratanao anatin'io nareo tsy nahazo ny validation mpaminany nge tapitra taty amin'ny Malakia zany hoe boky zay nisoratana taty ananana taty zany dia ho raisina toy ny boky tsotra rehetra ihany zay zany ny zavatra resaka dia hoazavaintsika mazava tsara zany le izy fa milohan'ny anapiko an'le fanazavana dia tiako mba hoazavaina koa manko zany le comptenao satria ianao mameny comptenao za ihany koa mameny compteko ihany koa zany raha niainga ianao izy ianao hoe namezana an'le teny ozy ianao tamin'ny moins 587
moins 587 ozy ianao a namezana an'ilay a teny zany hoe le fetra nomena ny zareo fitopolo herinandro raha raisitsika zany ny compte moins 487 a misy an'ilay a fitopolo herinandro na sivifolo sy efajato taona mitotona oviana zany io raisinao kely zany reto fanontaniako reto azafady fa raha ataontsika manko le côté am'izay zao a de fitopolo herinandro nao zany miainga moins 587 a tapitra amin'ny fitopolo herinandro a de any amin'ny année a 87 ngam zany ahitso izy raha diso le compte ianao moa malala ny comptenao de raisitsika zany le fito herinandro ianao moa teo ananazava ianao teo hoe siroso ianao le misotoko eo tamin'ny moins 538 fa raha 538 zany le fito herinandro misy an'ilay a roa ambinipolo herinandro zay de le roa ambinipolo herinandro gany moins 153 alefa son comptenao ao miala ny 587 a misy fito herinandro tonga siroso izy ianao misy roa ambinipolo herinandro moins 153 fa tsy moins 171 iza zany le voaositra anankiray lazainao a maty eo amin'io moins 153 io ataovy ny comptenao a raha mitotona moins 171 a ilay a roa ambinipolo herinandro fa moins 153 zay ary tapitra zay a ny any amin'ny moins 97 raha misy ny compte tena tsy mitombony eo de ny comptenao zany satria iza mivoaositra maty tamin'io a moins 153 io zay le izy de jerevy tsara ny angain'le teny fa miainga eo amin'ilay a moins 587 le izy a ozy ianao de tsy azonao ke zany le fanazavako a mahakasika an'ilay a compte nataoko zany le faminaniny Daniel nge tsy miresaka hoe am'ty taona ty de isy am'izao teraka tsy miresaka an'izany kina nidirany naterana Jesoa fa le hatramy voaositra anankiray lazain'le ao amin'ny fahitany Daniel ao amin'ny toko fasivy a ny andiny fa efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo hatramin'ny voanteny ozy izy hatramy voaositra anankiray miresaka fanosorana zany hoe le voaositra anankiray de zay misy fito herinandro a sy roa ambinipolo herinandro tsy zay ve voalaza an'le vaky teninao fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro ka le fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro miainga ao amin'le taona faharoapolo zay nanjakany Artaxerxes namezany an'ilay a baiko nanorenana ny Jerosalema teo manomboka le izy moins 455 ary a misy an'izay a fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro zay de teo amin'iny zany no nisehon'le voaositra zany hoe teo zany le Jesoa ny voaositra na nehoanan'ilay fanosorana anazy a nosoran'Andriamanitra ray a tamin'ny fanahany tamin'ny moins 29 ny taonan'i Jesoa le fanosorana teo taona moins 29 oa moins 29 plus 29 zavady plus 29 zany hoe afaka averinao ve le anina fa tsy mahay tsy maikady loatra hitanao mandeha manko le lerako ray minitra zao sisa le izy zany hoe miainga moins 455 le namezana an'le baiko zany hoe namezana an'le teny moins 455 aveo a misy an'le fito herinandro le nanina fito herinandro nanaovana an'le tanàna tapitra le izy a tapitra le anabarana mesia anankiray tsy miresaka mesia ray ihany ao zay le azavaiko io ianao tsara le zavatra lazaiko jerevy tsara le izy jereo le izy mena le baiko mena le teny moins 455 nisy fito herinandro zay fito herinandro zay a hatramy moins 406 zay le nanamboarana le tanàna araka le iraka le baiko mena ny zareo fa tsy tapitra le izy fa mbola misy an'le roa ambinipolo herinandro atreo ndray hatrany amin'ny plus 29 zany hoe 29 après Jésus-Christ ataovy ny comptenao mandraisanao calcul firy le 434 ny roa ambinipolo herinandro zany hoe moins 406 moins 406 tsy azonao ve le izy ok 406 a plus 434 zay le izy zay tsy koatina ny taona 0 tsisy taona 0 aveo mito le izy misy an'ilay a herinandro farany satria ozy izy hoe afaka le roa ambinipolo herinandro zany hoe afaka zany le fanosorana anazy eo amin'ny taona moins 29 de hovonona le Messia tamin'ny novina namonona le Messia ao anatin'le herinandro farany tamin'ny novina izy maty teo amin'ny atsasaky ny herinandro le lazainy eo amin'ny andiny fa enina amby roapolo zay hidirantsika aveo moa namonona an'izay a Messia zay ary valiko aveo koa makasika an'le fanatitra nataon'ny Paoly apôstôly zany tapahanao le izy de lasa tsy mitoa le fanazavana zany hoe tsy manapaka anao Messia raha araka ny fanazavanao tonga 7 ambinipolo herinandro
de vonoana izy ny zavatra voasoratra nefa afaka 12 herinandro ndaova kitsika le izy ntsika nge mengy amin'ny zavatra zay voasoratra iny manana fanazavana anao tsy olana fa ny zavatra iraisantsika de zavatra zay voasoratra zao zavatra voasoratra ao ary rehefa enao milaza teo hoe mesira ihany reo za mahita hoe mesy roa voasoratra ao mety hitovy amiko ny any atokantrano mahita hoe misy roa zavatra voasoratra ao amin'ny vanim-potoana roa samy hafa ao koa fantatra so azonao fa hatramin'ny voan'ny teny anavaozana sy anamboarana ny Jerusalem ka hatramin'ny Mesia andriny sy rosiny anao dia 7 herinandro 12 herinandro tsy vakinao le si eny sy 12 herinandro sy 12 herinandro koa dia amboarina indray larana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia afaka 12 herinandro izy fa tsy afaka 7 tsy koa tiana ataona zero zay mahatonga azy mahafahitana fa de zay eny tsy kotiana fa tsika manao an'izy foana ao anatin'le izy hoe rehefa ataony kajy a tsy tafatotona foana le izy ao anatin'le anie fa zay zany le teneniko koa hoe inona zany lo azavaitsika eto le voasoratra ve sa le dogme satria ny zavatra voasoratra mantsy zao zany resahany eto afaka 12 herinandro dia maty no Mesia ia zay ngambany afaka lazaiko anatin'le izy mikasika ny resaka fanazavana ny Daniel io a tena anokana fotoana mihitsy a ohatra zao zay a za tsy mpitarika fivavahana fa za zao isaky ny tsy miasa de miantso ny namana rehetra hoe andaotsika ifanakalo a ohatra rehefa misy fotoana de ndao miona de miresaka ho azavaitsika le izy fa afaka azavaina tsara mihitsy io anatin'lay zay zavatra azavoa le lazaiko tsy mampitobina ny compte nao ok alors azavaiko kelariny ana aloha ty zany zavatra ty a tsy hoe zavatra amin'ny Tsipriany fa kajo oatra le teo ihany ataovy tena amin'ny Tsipriany mihitsy ka mandritra fotoananao ka fotoanatsika tsy ampy ohatra nataoko teo ok 587 misy Mesia tonga afaka 7 herinandro plus 400 plus 49 mamea moins 538 io tonga Cyrus eo raha zao verina kely inona ny aingana tam'le 587 miainga tamin'io a dia miainga am'le hoe taona nanjakany Zedekia taona 10 Zedekia nefa nanjaka moins 597 plus 10 io zany a mamea moins 587 teo Jeremia nilaza an'le resaka hoe teny zay nydiniany Daniel tarianana tary vity ny zavatra io ny 7 herinandro le zany Daniel va de niteneniko tany am-piandohana fa milaza samy hafa ny aingan'ny 7 herinandro ny voan'ny teny fa ny 12 herinandro de miainga am'le 70 taona nodiniany Daniel de zao le izy hoe nababony jiosy voalohany a moins 605 nandeha babo tany Babylone ny jiosy rehetrarehetra plus 434 de manome moins 171 izy maty eo anatin'ny tantara na de ny baiboly katolika arany de manaiky an'io zavatra teneniko io afaka hoetitsika mipirofo magagana ahoana moa zany tsy mitombona nge zany ny calcul ataony ihany fa mampiasa ny zavatra za zao tsy nanao daty resaka hébreu mihitsy satria lasa fandanin'andro le izy fa miresaka zavatra fahataritsika ao anatin'le izy oniasy fahatelo no maty teo amin'ny fotoana io zay mpisorona voaositra hita ao amin'ny boky ny Makabe ao ny détail an'izay ngamba afaka omeko foana rehefa manaraka fanaraka zany de zao rehefa nesorony oniasy fahatelo de nandimby anazy a i Jasona avy eo ndimby azy Menalasy ary Menalasy namono any oniasy fahatelo rehefa taty amin'ny fahatelo taonany hoe satria tady akaka ny toerana tsarovy tsara fa i Menalasy dia tsy mifoky ny Levita zay le ao amin'ny Daniel io hoe rehefa vonoana Mesia de tsy anana mpandimby anazy ara-dalàna nandimby an'ny oniasy dia mpisorona ny vity toerana foana vakio tsara ny boky ny Makabe ao anatin'izay zavatra zay de afaka ny 3 taona eo amin'ny 3 taona sy tapany eo iny le 7 herinandro am'izay rehefa avy eo ao amin'ny atsasaky ny herinandro izy dia hitsahatra ny fanatitra sy ny sisa misy teny zay ao amin'ny aloha jereko kely mikasika an'iny a fatateraka tamin'ny andron'ny Antikosy Epifane zay nitondra nanao an'io zavatra io meko le izy rehefa avy eo rehanina satria
tena mihoatra be mihitsy sotra betsaka manao azafady kely technicienne raha mba afaka zoomena kely ty calcul izay ataoko ty azafady satria ty compte ty makony a tena hitany mahadiso na mahamarina ny fanazavana anankiray zany tsy haiko hoe afaka ho tazan'ny caméra ve io a de rehefa tazana de posicule moa mbola maka caméra moa zany le izy de mbola tsy manomboka le fanazavana de ho jerevantsika le izy avy eo hoe tena mitombona ve le taona izay zany hoe misy calcul ataoko zany mba ahitany eny tokantrano hoe mikontiny ary no mitombona ary ahoana lazain'ny soratra masina makasika an'izay compte zay de hitantsika eo le izy hoe za ve mamorona iza mamorona io zao le izy eo ny teny mazava tsara izy teo hoe tamin'ny moins 587 ozy izy no nazona an'izay teny zay ozy izy tamin'ny Jérémie de le izy 700 taona le 70 herinandro zany hoe ovina zany nitapitra zany le 70 herinandro tsy niteny zay za enova za zao no miteny allo valiko le vakiko aloha le soratra masina vakiko le soratra masina aloha zao voalazany le soratra masina eo any andiny faefatra amby roapolo 70 herinandro no voatendro hoan'ny firenenao sy ny tanànanao masina inona natao anatin'le 70 herinandro mito le lazain'ny soratra masina mba hampijanonana fanaovan-dratsy reny ary tokony hidirantsika hoe tamin'ny ovinana nitranga io mba hanaovana famelan-keloka ovino no nitranga mba hampidirana fahamarinana mandrakizay ovino io mba hanisy tomboka sy ny fahitana-paminaniana ovino io ary mba hanositra ilay masina indrindra reo zany no tanteraka ao anatin'ilay 70 herinandro zay kosa nolazain'le izy andainga ary vetsika de azavain'le anjery le izy eo amin'ny 5 anankely leraka fa sao tsy mandeha eo any 5 de ahoana an'izay azavain'le anjery le izy inona an'izay no nitsanga aoka roa zo fantatro sy ho azonao fa hatramin'ny voanty teny ty hoe aorina indray Jerosalema hatramin'ny vohositra anankiray ozy izy de ahoana misy 7 herinandro sy 12 herinandro tsy zay kosa ve le voalaza ao de aorina indray ozy izy ny tanàna ambaminy le tanàna ambanin'ny kianja sy ny manda ozy izy zay le lazainy ao de miainga an'izay tsika raha raisitsika le izy ozy ianao hoe tamy 587 ozy ianao mivoaka le teny zay kosa ve nyteneninao teo de ahoana nefa nlazain'ny soratra masina le lazain'ny soratra masina zany lazaiko eto fa tsy ny interprétation anao zay tsy mitombona araka voalazan'ny soratra masina fa ona lazain'ny soratra masina raha raisitsika n'le comptenao 587 zany no mivoaka le teny de misy inona avy eo misy 7 herinandro ataovy antsika aloha le 7 herinandro iloha ekena kosa aloha iny mitotony eo an'le natongava sirosy kosa aloha iny eto zany tsisy mandainga ny zavatra mitombona zany eo moyen'lay 7 herinandro moyen le 7 herinandro 770 taona moyen 770 taona zany hoe 538 iny le lazainao teo hoe natongava le voagositra anankiray ozy izy ianao de avy eo misy inona indray avy eo misy an'le 12 herinandro averiko vakina le soratra masina hatramin'ny voan'ny teny anankiray hatramin'ny vohositra anankiray de isy 7 herinandro sy 12 herinandro jerevandritsika zany le 12 herinandro vita aloha zany iny lay 7 herinandro zay 770 taona fa misy indray 12 herinandro zay mihira 434 namana modérateur 12 herinandro moins indray zany 434 io le izy io io ty le ny voan'le teny 770 le 7 herinandro 434 efatra amby 370 ilay 12 herinandro ovina le izy ozy izy 104 indray ary le izy ary diso ihana zany le compteko teo iza zany le voahositra tonga tamin'io 104 io satria zay manko le izy raha araka voalazan'le soratra masina hoe hatramin'ny voan'ny teny 587 de misy 7 herinandro sy 12 herinandro mamefiry taona moins 104 zany tsy mitotona moins 171 mihitsy le izy fa raisitsika indray ary le izy hoe ataotsika an'le ozy ianao hoe manomboka am'le nahabablo izy ianao rehefa avy eo zany tonga de valio ty aiza ao anatin'le fahitana amele anjely any Daniel ao amin'ny Daniel toko fa 7 tompoko no nilaza le anjely hoe miaingy amin'ny fahababona no anaovana an'le compte fa n'le lazain'le anjely io ndraiky miaingy an'le voan'le teny le izy
lasa le izy manko otrany hoe ataony namana Josafata hoe atao zay ampitombotombona le compteny le izy tiako atomboka 587 le izy atomboko 587 ina ny kajiny an'izay mba azona an'le hoe natongavany Cyrus ahoana indray zany ataoko mba azona le nafatesany Onias 3 aloha indray raha ngaha tena tsy mitotona nefa ty raha ataoko am'le compte atombony indray le izy any amin'ny fahababoana anga le anjely ngany teny hoe metomboka any amin'ny fahababoana le compte mandeha metomboka any amin'ny voan'le teny le izy fa tsy maninona zany mba mezaka mandray ny comptenao zany ozy indray ianao hoe ka moins 606 ozy ianao le izy 605 ozy ianao le izy 605 raha ataontsika le raha tomboka 605 nay zany le izy zany tapitra zany le fitopolo herinandro iano le fanazavako fitopolo herinandro lazay soratra masina eo amin'ny Daniel toko fasiviny andininy fahaefatra fitopolo herinandro zany 490 zany hoe tokony ho tapitra 115 nay zany fitopolo herinandro io fa ahoana lazay le soratra masina misy ao amin'ny voan'le teny misy fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro de rehefa le fito herinandro voalohany indray rany 49 année 49 eo amin'ny 556 iza indray ary zany le tonga eo amin'io moins 556 io le compte io tsy zany mamorona io le compte io iza le mesy tonga teo tsy tonga teo nge Cyrus iza zany tonga teo tsy mitombona le comptenao apitsika an'le roa ambinipolo herinandro indray ary le izy satria indray moa le comptenao na ninona moa zany le mba azona an'le Onias moa zany de ino zao moins firy le izy 434 io le izy io voaka le inona moa voaka le ty rozy anao nababo anazy nefany tsisy miteny anio anaty soratra masina ty le fito herinandro voalohany 49 miampy an'ilay izy 434 roa ambinipolo herinandro mame 122 mbola tsy mitotona an'le anina nge zany ny comptenao tena tsy mitombona avy eo azavaiko mampitombona ny compteko sora tompoko azafady kely zay teny farany fitenenana ka sa mbola voaka miteny nareo amin'ny rahalahy satria anao niteny voalohany de izy no miteny farany fa tsy anao de ino misy teo ny tiako azavaina sy tsy pihana aloha zany raha ny fijery antsika an'le zavatra rehetra teo ny voalohany indrindra de hoe ianao manana fanosana nanomboka tamin'ny 500 moins 587 zay izy teo ny voanteny satria le hoe manomboka le fitopolo anandro manomboka amin'ny voanteny ampamboarana Jerusalem teny ianao nanomboka hoe teny Jeremia le izy avy eo amin'ny Zedekia andro Zedekia zany fa folo taona nanjakany Zedekia de neny tadozy miaingy amin'ny didy navoaka ny Artaxerxes sady zay le izy teo dia ireo tamin'ny moins 455 zay zany le de fanisana misy eto ny mampifanolana tao anatin'le adihevitra de hoe makasika le traduction satria raha ohatra ka ao anatin'le dikateny malagasy ny voasoratra ao de hoe manomboka amin'ny fotoana ivoan'ny didy ampamboarana ny Jerosalema sy verenana dia fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro hatramin'ny voaositra ozy izy fa tsy hoe anamboarana hatramin'ny voaositra anankiray ozy izy de fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro zay ny voasoratra ao anatin'ny dikateny malagasy na baiboly katolika na ampiasaina na baiboly protestante dia ahoana kosa ny ao anatin'ny dikateny hebreo zay fototra zany ny tena hoe tokony ho nakana an'le izy rehetrarehetra satria anao zao raha araky ny tena izy am'izay manko tsy araky le teneny dadoziny ianao hoe fito herinandro sy roa ambinipolo herinandro fa ny anao zany hoe manomboka amin'ny voanteny ka hatramin'ny Mesia anankiray dia fito herinandro ary ny roa ambinipolo herinandro zany inona ho an'ny anareo zay nge zany le mazava de rehefa mazava zay de samy manazava ny azy am'izay nareo amin'ny raha lafa zay no mahatonga ny dadozy tsy mahazo an'le ianao tsy mahazo an'le ohatra hoe tsy mahazo any any dadozy zay zany le tena zay nge le azavaiko teo ny tena marina mantsy tokony zany ao nazava ny hevitro fa tsy ny olo lafa zay zany ny tena hoe zavatra normal raha tena hoe normal le izy ny teny tonga tamin'ny Jeremia 25 70 tamin'ny andron'ny Jekonia Joakim sy nisy teny nivoaka ihany koa
tamin'ny androny Zedeka anamboarana any Jerosalema. Misy teny nilaza fa ho babo zareo naniraka mpaminany sy ny sisa sisa manazava an'izany izy ny Jeremia 25. Zay mahatonga na hoe ny comptiny 12 herinandro dia manomboka eo amin'ny moins 605 nanomboka ny nababo any Jerosalema. Zay nazavaiko tamin'ny voalohany teo hoe ny 70 herinandro dia milaza vanim-potoana 3 samihafa. Misy ny 7 herinandro, misy ny 12 herinandro ary misy ny herinandro. Dia izay izy amin'ny ankapobeny mikasika an'le resaka anona teo afaka azavaiko amin'ny anona izy fa tiako tsy diana kely mikasika an'le hoe ahoana resaka Oniasy teo. Dia azavaiko kely ty hoe tamin'ny atsasaky ny herinandro izy ny anahy moa zany raha ny tena marina misy an'ity fa mety tsy ho hitan'ny caméra izy efa vita ato ty fa tsy hoe zavatra any nadadozy ary manana an'le boky iny ty izy somary mba vitavita ao anatin'le any fa ao anatin'le boky ao anatin'iny ka mifahatsony ty mihitsy nataoko eto efa vakiky dia mikasika an'ilay amin'ny atsasaky ny herinandro zany mitsahatra ny fanatitra latradra sy ny fanatitra hafa rehetra tamin'ny andro ny Antikosy Epifanina fa 4 le izy. Rehefa avy nanao fanekena tamin'ny Jiosy izy dia tsy natazana ny teniny vao nisasaka ilay herinandro dia nondray ny Jiosy nivadika tamin'ny fanekena izy fa vakitsika ny ao amin'ny Makabeo toko voalohany andininy Makabeo voalohany toko voalohany andininy fa 46 ka hatramin'ny 54 dia milaza an'izao le ao tonga dia mitsambikina nisiraka nampitondray mpanjaka taratasy ho an'i Jerosalema sy ho an'ny tanàna hafa amin'ny Joda nandidy azy ireo anaraka ny fomba ny hafa firenena amin'ny tany ampitsahatra eo amin'ny tempoly ny sorona dorana sy ny sorona mpanatitra araraka ary ametaveta ny sabata sy ny fety andoto ny fitoerana masina sy ireo masina anangana hotely azo masin'ny tempoly tsampy anolotra kisoa amba amin'ny maloto hafa atao sorona. Zany hoe io zavatra io moa zany ho ana manokana fanazavana zay teneniko amin'ny tombony io zavatra io. Tsika moa zany anjarantsika zany misafidy fotsiny hoe ahoana fa za vonona anazava azy amin'ny Tsipria mihitsiny. Azavao mihitsy izy fa tapitra fotoanantsika satria efa mbola tsy tapitra ka azaferana tapitra mbola mitoy io. Efa adiny roa zao ka. Efa adiny roa le anao ianina fa zay mahatonga ana teo efa tiako tenena le adevitra reo amin'ny rahalahy mety ho anainy le efa lelanao moa ty fa efa ho tapitra miaraka amin'ny tenao sady efa tapitra angamba ny teninao dia afaka tohizana reo amin'ny rahalahy koa rehefa manaraka fa mitrany anjarako zany zao teny dadozy nanovany azy dia rehefa avy eo tsika satria efa ho adiny roa zay dia mety mba ho faraparana antsika amin'izay zany le izy dia tohizantsika indray amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Fangatahana zany raha ohatra hoe faranantsika le izy tsy manina satria afaka atao ve zany rehefa maranana zany hoe izy manko temy voalohany za zany temy farany dia manao an'le ohatry nataony zany zao dia avy eo raha manao an'le famaranana menao 4 minitra zany anaovana zay famaranana zay mba na aloha fitaiko aloha le 10 minitra ko aloha dia avy eo anao mpandamina anazy dia avy eo anao manana fitaiko zany aloha le 10 minitra ko ohatra tahaka le anazy teo. Zany hoe efa miporofotsika moa zany nalain'ny teknisianina sary teo fa hoe tsy mampitombona an'le compteny zany ary izy moa miteny moa izy hoe voazava anatin'le boky dia mividiko mihitsy manko zany le bokiny afaka asianao dia vakiko le izy le sary milaza le lazainao fa izy dia alomba posé kely zany hoe afaka malainao sary kely zany le ata asiana sary kely posé kely le pasir le izy alomba samy maka sary zany hoe ohatra hoe mbola anjara izy zany mangataka le izy ty nalo hitany sary dia hatrany ambanimbaninkely zany ambanimbaninkely zao dia zay angamba
zany hoe afaka plainao an'izay zany le rako zany hoe mividiky mihitsy zany ty bokony ty satria zange olona misokatra e za zany ty meno fanazavan'olona rehetra ne avakiko le izy a de noho ny fahitako ny tsy mampitombona an'le zavatra lazainao eo ato mihitsy a zay mihitsy no mahatonga na manao an'izao a fifanakalozana aminao zao zany de inona tsy mampitombona anazy le efa nolazaiko a zay a nalain'ny teknisianina teo an compte a tsy mampitombona anazy le anjely zany tsy niteny mihitsy hoe hatramin'ny mahababon'ny Israely a na le jiosy a metomboka le izy faona izy le anjely hatramin'ny voanteny de eo zany metomboka le compte hatramin'ny voanteny fa maninona ianao no makany amin'ny hoe mahababo tsy niteny azangy le anjely zay ny tena hoe lasa mamorona ianao a mba hapetipety an'ilay a comptenao fa tsy zay zany lazain'ny soratra masina fa zay zany eritreritra ao a zay mpampianatra anao a zay tsy mifanaraka ny soratra masina fa nylazain'ny soratra masina de hoe hatramin'ny voanteny a andrenana indray a an Jerusalem oviana le teny mivoaka ozy ianao hoe tamoin 587 de efa naseho teo moa tsy mampitombona anazy ny raisina indray nefa le izy ozy ianao hoe aloha atomboka an'le mahababo le izy moins 605 mbola tsy mitombona ihany koa le izy fa mba mangataka ny teknisianina mba alaina indray ary ty compteko ty mba anaporofona antsika mpijery a sa anaporofona namana Josafata hoe ahoana indray ary zany a no mampitombona an'ilay a lerako zany avy zany no mitodika zany sa mapozena kely fa mbola mian'le teknisianina mbola miandro zany de tsy miteny a de plainao zany le lerako de jerevantsika indray hoe ahoana indray ary zany a no ilazaiko fa mitombona lay a compteko zany araka ny teneniko teo moins 455 zany le izy moins 455 io le izy io a jerevantsika ny tokantrano de anjarantsika no safidy hoe anaraka an'le zavatra tsy mitombona teo ve sa hoe anaraka an'ity zavatra lazaiko ty moins 455 misy an'ilay a fito herinandro araka ny lazain'ny soratra masina eo ny andiny fa 5 fito herinandro mirafiry 7 taona misy an'ilay a 7 taona moins 406 iny le lazaiko teo le fito herinandro a le lazainy teo a le nanomboka tamin'ny nanorenana an'ilay a tanàna zany tapitra le izy a zay fito herinandro zay a moins 406 misy inona indray ozy le izy avy eo misy a 12 herinandro ataontsika indray zany a misy indray a 12 herinandro firy le 12 herinandro 434 io zao le izy io moins 28 fa antsika mpandala re de malala fa tsy misy ny taona 0 zany hoe miala an'le taona 0 zany le izy a zay mahatonga le izy a plus 29 moa ty azafady tsy manino fa azonareo le izy zany hoe plus 29 zany hoe 29 zany a après Jésus-Christ zany hoe 28 ny soratra eto fa kosa tsy misy taona 0 a zay mahatonga le izy a 29 zany hoe io zany no tapitra lay a fito herinandro sy 12 herinandro eo amin'ny taona 29 a taorinany Jesosy Kristy tamin'ny fotoana io zany no nanehoan'Andriamanitra an'ilay a nanosorana ny Jesosy Kristy a tamin'ny fanahy masina araka ny hitantsika tsy le batemo an'le niteneniko aza fangaro le izy fa vita mihitsy le batemy zay vao nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny Jesosy a nanehoan'Andriamanitra an'izay a nanosorana anazy zay araka ny lazain'ny asan'ny apôstôly toko 10 a de hoe i Jesosy de nisoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny efa voalaza zany tany amin'ny faminaniana ny Isaia toko 180 voalohany de eo zany le izy eo fa mbola misy an'ilay a fito herinandro farany a mameno an'le izy a ho 70 herinandro jerevy tsara le lazay le anjely a eo amin'ny andiny fa 720 70 herinandro no voafetra ho an'ny tanànanao a sy ny firenenao de mila manome 70 herinandro zany le comptetsika de io zao mbola tsy ampy herinandro zao io fa mbola misy herinandro farany indray zany io a zany hoe mbola misy a fito taona manko ny herinandro anankiray satria ny ray andro a mira ray taona moins zany a 7 zany zay mahatonga le izy a 35 de tsisy ny taona 0 a 36 zay ny lazaiko teny ampiandohana teo de hoe lazain'ny soratra masina hoe afaka ny 12 herinandro a zany hoe afaka zany le taona 29 a de ho vononan'ny Messia tamin'ny oviana ary io namonoana ny Messia rehefa afaka io ny taona 29 zany hoe taoriana le nanosorana anazy zany de io le lazavainy a zay nge le niteneniko foana teo hoe le anjely a manome fahitana izy aloha na manome fahitana izy teo amin'ny andiny fa 420 de azavainy le izy eo amin'ny andiny fa 520 sy fa 920
taizany namononan'le Messia teo amin'ny atsasaky ny herinandro ahoana moa izy eo amin'ny nandeha fa fito amby roapolo anao fanekena maro izy ary mandritra ny herinandro anankiray na apitsara ny sorona amampanatitra amin'ny atsasaky ny herinandro ahoana zany atsasaky ny herinandro zany hoe atsasaky lay 7 taona zay zany le atsasaky le herinandro atsasaky ny 7 taona firy ny atsasaky ny 7 taona 3,5 telo taona sy tapany zany hoe miaingy eo an'le 29 zany miampy an'le telo taona sy tapany nampitsarany an'le izy mamefiry teo ny nafatesany Jesosy Kristy araka voalaza ny soratra masina nanaovany an'le fanekena tamin'ny maro tamin'ireo Israely reo nandritra ny 7 taona fa nampitsarany an'le izy nafatesany teo amin'ny atsasaky ny herinandro tapitra ny 7 taona tapitra le fanekena nataony lasa zay ny mpitory nandeha nitodika tany amin'ny hafa firenena tany amin'ny gentily zay ny vola tantarain'ny soratra masina eo dia miteninareo hoe mbola Paul ary mbola nanaraka lalana sesisy vakitsika indray any amin'ny Korintiana voalohany toko 7 satria tsy hainareo manko ny pakiadiny Paul apôstôly zao voalazany any Korintiana voalohany toko 7 ny andininy 7 enina Paul zany no miteny eo enina dia olona afaka azy aho ka tsy mpanompony iza akory dia nilatsaka ho mpanompony olona rehetra kosa mba hazoko ny olona maromaro kokoa zay ny teknika amin'ny Paul eo andiny 20 tamin'ny jiosy aho dia jiosy mba hazoko ny jiosy tamin'izay ambany lalàna aho dia manao tony ambany lalàna na dia tsy ambany lalàna azy mba hazoko ny ambany lalàna zay ny teknika ny Paul apôstôly tsy haiko indray ahoana nandamina modérateur anazy fa zaho mbola vonona foana anoy zany zangamba sady amarina anazy ay moa izy raha ny tena marina manko tsy izy no miteny farany faraparana antsika am'izay le izy ny amara-ndamina antsika azy farany angambany dia samy mena 10 minitra nareo am'ralahy tenenana farany sy anaovanareo anomezanareo ohatrany hoe fehiny an'izay zavatra rehetrarehetra nyresantsika teo zay ao ara-tsomboka atsika aminao ihany dia izy mamarana betsaka io moa zany lefa teneniko tamin'ny voalohany teo hoe tonga hanoana ny hevitro milaza fa tsy Jesoa nilazainy 7 herinandro ny Daniel na le kajy nataony teo misy moins BDB moins 29 moins anina fa zany lasa mitsatsaka ianao manao hôtel le izy tsisy ahoana ny année 0 tsisy zany ve zany Jesoa satria année 0 nataonareo référence naterahany zany zavatra zany somary lasa hoe lasa tsy bonne foi le izy nyresaka izy resaka hoe 7 taona Jesosy raha 3 taona sy tapany nanao ny asany ka nanao 7 taona ahoana izy fa miverina kely amin'ny famitinana zay natao ara-pamaritana amin'ny Daniel zay lazana fa voaositra anankiroa voalazo amin'ny Daniel toko 7 dia tsy mahafehana an'io fepetra io Jesosy tsisy mpaminany nilaza fa nisorana i Jesosy tsisy dililina nisorana Jesosy araka ny lazainy datozo teo tsisy an'izany tao amin'ny testamenta vaovao aseholy izy roatra misy dia manaraka an'izay natao ny kajy za moa tena nange mbola noy amin'le Jeremia toko 5 fa ajanoko eny telatena le izy hoe izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia izy tamin'ny ny amin'ny Joda rehetra ny amin'ny taona 4 nanjakan'ny Joakima zanaky Josua mpanjakan'ny Joda dia ny taona voalohany nanjakan'ny Nebokadnezara dia teo izy any amin'ny andininy fa folo izy dia araka ambe folo izy dia milaza hoe ary ty tany rehetra ty dia ho foana solao ireto firenena rehetra reo anompo mpanjakan'ny Babilôna 70 taona zany hoe io zany afaka zavaina foana io kajy io fa ny ana aloha zany tsy haiko hoe inona ny tsy mampitombona an'izany fa ara-pamaritana tsy voaositra izy 7 enao nanaiky fa tonga sirosy lay tonga afaka 7 herinandro tsy mitombona ve zany ary le kajy rehefa aveo samy roa 62 semaines nanomboka samy hafa ny kajy ikajina anazy dia tafatotona any amin'ny moins 171 miresaka anony asa namaky teny teo tsy mitombona ve le teny vakiko teo anjaran'ny mpiaino no mahita an'le izy ny ana ve tsisy tohana ara-tsoratra masina satria zavatra ataontsika tsy hoe anao ady araka dogma akoriny fa araka ny zavatra izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina dia anjarantsika no mba mitsakitsako an'izay zavatra voalaza teo fa io moa zany tsy fanerena fa ny marina tsy maintsy mipotra eo foana dia mirasoa namana datozy ihany koa tena hoe nange tsy mifarany ty zavatra ty fa ny zavatra rehetra nefa misy fotoanany dia miraro soa amin'ny resaka fifanakaloza kevitra manaraka ihany koa satria tsy izay ihany
ny fahamarinana afaka ifampizarana fa be de be fa tsika moa zany tsy mpitondra fivavahana fa zay fotoana tsy esana kely fotsiny mba ahafahana hoe mba mifampizary zay zany no afaka zaraiko ianao mandray anazy hoe tsy mitombona lizy tsy maninona tsisy olana ho anahy mpijery koa mijery an'le izy a tsy manery anareo za fa raha misy fotsiny nefa fanontaniana de aza misalasala miresaka fa rehefa manana fotoana de afaka mifampiresaka foana tsika tsy atao olana zany zavatra zany ary tsy atao ifampifahavalo fa makasitraka atsika rehetrarehetra nampiatrano ihany koa le défi de Madagasikara de namana mahatoky ihany koa fa isaky misy zao fandarana zao de mamesehatra anay foana izy makasitraka indrindra tompoka de misaotra betsaka ny namana Josafata ihany koa nanaiko hoe anao zao fifanakalozana zao a miaraka aminah moa zany de misaotra ny namana modérateur ihany koa zany a Zokry Sara de misaotra ny namana technicien de misaotra atsika mpanaraka ihany koa de tonga amin'ny fotoana amtinana moa zany tsika izao a mandritra ny 10 minitra moa araka ny lazain'ny modérateur de ny amtinako anazy ngamany a tsy hoe za akory ny malaina ino an'le zavatra lazainao fa araka ny nampisehoako tamin'ny de ny technicien teo a de tsy mitombona lizy araka ny lazain'ny soratra masina voalohany indrindra aloha de ny nazona le fahitana de tamin'ny -539 talohany Jesosy Kristy zany nefa ny andraisanao an'le namezana an'le teny ndray a mbola aty aloha be aty amin'ny -585 eo aloha zany de tsy mitombona le izy voalohany indrindra izay tsy voavalinao moa hoe nahoana ny lasany aloha ndray a le izy no raisinao de tsy mampitombona anazy faharoa ndray a de eo an'le lazain'ny faminaniana mihitsy zany satria 70 herinandro izy mivoafetra ho an'ny firenenao zany hoe manao compte zany ianao 70 herinandro zany a mira firy ara-paminaniana mira 90 sy 400 taona miainga oviana le izy araka ny lazain'ny soratra masina miainga amin'ny ivoahan'le teny anankiray a na le davara izay a rampanorenana indray a an Jerusalema eo zany miainga le 70 herinandro miainga amin'ny ivoahan'le teny de arakarak'izay zany ny comptenao fa ianao moa ny teny moa ianao hoe nivoahany ny teny ony izy ianao a tany amin'ny -585 de zay tsy mampitombona anazy satria tsy mifanarakaraka ny voalazan'le izy le voalazan'le izy hoe misy 7 herinandro sy 12 herinandro izy a aorinan'lay a ivoahan'lay a teny de araka ny nampisehoantsika tamin'ny compte eo a de tsy nisy akory le mesira kotina amin'io a namezan'io compte io zany hoe le sirosy moa zany le izy a nitombona falazainao fa mesia anankiroa moa le izy nefa tsy hitako akory a izay mesia fandroany a izay vonoina tamin'le compte a raha nalefa tamin'izay de manarakaraka an'izay ihany koa raha mijery nefa tsika eo amin'ny voalazan'le faminaniana eo a de voalaza hoe ao anatin'ny 70 herinandro io zany a ny anysorana an'lay a masina indrindra araka ny voalazany amin'ny 420 de iny ihany ny azavaina i masina indrindra hosorana iny ihany iny ihany le mesia lazainy fa ho tonga eo amin'ny afaka ny 12 herinandro zany hoe misy an'ilay 7 herinandro sy 12 herinandro ary iny masina indrindra zay lazainy fa mesia iny ihany ny azavaina eo amin'ny 9 sy 7 fanao fanekena amin'olona sy ampitsahatra ny fanatitra zany eo amin'ny atsasaky ny herinandro zany hoe iny ihany zany ny azavain'le anjely tsy manazava an'ilay a Jérémie fa manazava an'ilay fahitana 70 herinandro izay a fahitana samihafa de avy eo moa hitanao tsy nampitombona an'le izy le tany amin'ilay a -586 de lasa indray anao nandeha nakany any daty indray a tany amin'ny -605 izay nababo andreo a vahoaka jiosy tamin'ny Babilôna nefa le soratra masina de mazava tsara tsy niteny mihitsy le soratra masina hoe miainga amin'ny fahababoana le compte fa hoanao izy miainga amin'ny ivoahan'ilay a davara le izy de raha mijery ny anahy kosa nefa tsika de tamin'ny oviana voahan'le davara araka ny lazaina teo moa de ny davara tsy midika hoe teny fotsiny a fa ny davara raha mamaky tsika ny Estera toko voalohany a ny 9:20 de ny davara ihany koa de midika hoe baiko zany hoe baiko zany le nitenen'le anjely eto hoe miainga ny voahan'le baiko a anorenana indray a any Jerusalema de iny baiko iny no nisoratan'le mpanjaka tamin'ny taona faha-20 nanjakany a ary Artaxerxes araka ny hitantsika ny Néhémie toko fa romo zany de niainga teo le izy tamin'ny raha dika zany taona io a de -455 de eo kosa zany le manisan'ilay a 70 herinandro satria teo amin'ny voahan'ilay a davara de tapitry ny 70 herinandro iny a na 900 taona aty amin'ny +36 na 36 a après Jésus-Christ zany zay fataperan'ilay a 900 sy 400 taona de ao anatin'ny 900 sy 400 taona zay taona voafetra ho an'ny Israely io a sy ny tanàna masina io a
no misy an'ireo zavatra betabe reo ina zavatra betabe mitranga ozy izy ampijanonana ny fanaovan-dratsy ampitsahatra ny fahotana anaovana famela-keliko apiditra ny fahamarinana mandrakizay anisy tombo-kaseny fahitana mampaminanina ary mba anositra ilay masina indrindra de tamin'ny novina nasorana ilay masina indrindra rehefa ozy izy hoe hatramin'ny voan'ny teny dia misy 7 herinandro sy 12 herinandro hatramin'ny ateo zany ilay hatramin'ny voan'ny teny hatramin'ilay vaositra de misy an'izay de zay no nitotona teo amin'ny plus 29 zany hoe 29 après Jésus-Christ teo no nanehoan'Andriamanitra an'ilay nansorana an'ilay masina indrindra nosorana inona ilay masina indrindra ilay zany de araka ny voalazan'ny faminaniana any fa le izy ary natsona mihitsy any Salamy toko fa 570 hoe Andriamanitra zany Andriamanitra zany manositra anazy ary nosorana inona izy nosorana diloilo piravarivona mihoatra noho ny namanao rehetra inona le diloilo piravarivona mihoatra ny namanao rehetra dia ny fany masina n'Andriamanitra de zay nanosorana azy teo amin'ny taona plus 29 après Jésus-Christ zay dia misoratsika rehetra naharitra any ianao hatramin'ny farany ia mankasitraka nareo mirahalahy amin'ny fanehoan-kevitra sy ny sisa eto moa zay de misaotra betsaka anareo ny tokantrano anaraka zao fandarany zao hatramin'ny farany de mametraka ny mandra-pioana indray misaotra tompoka